Isaorantsika Elanary no ny nanomezany andro vaovao indray amin'izao alakamisy 17 febroary 2020 sy 2020 zao manantitra ny arabo ambampirarintsao antsika rehetra tsy ankanavaka na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitan'ny ranomasina ary dia ny fanirina dia hoe hiaraka eto sika mandritra ny fotoana izay natotsatsika zany ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada amin'ny ity anio ity raha ny fandaram-potoana dia toy ny mazatra eo ny famakafakana eo ihany koa ny fandraisana ndreo mpisehatra isajokajiny eo ny aveto Andrenivohitra reto Antananarivo fa eo ihany koa ny avy any amin'ny faritra nisan'izany ohatra ny avy eo Toliara ao zany eo ihany koa ny avy any Ampani izay hiakatsehatra eto afantarantsika hoe ahoana ny fiainana any rehetrarehetra any mba tsy hisy hoe ho tompotrano miono isika malagasy tsy vaky volo. Zay no hoe laha tompolasy tompo vavy fa hiditra amin'ny votoatiny isika miaraba mifaniry Razafy Manatany ary dia hiditra amin'ny votoatiny avy hatrany isika rehetra ndahoary faniry. Eny ary dia sady miaraba no misaotra koa rina mbola natratra zao fotoana zao ka tafaradalana indray eto amin'ny plateau ny miara-manonja MBS Radio Mada isika amin'izao fotoana zao sady miaraba andreo teknisiana marobe ny mpanaraka atsika amin'ny MBS na iza na iza toerana misy atsika dia miaraba izay zany amin'izao fotoana izao mahafinaritra ny fiaonana ny fifandraisantsika satria dia maro ny fanamariana azo ary dia manaraka izany tsika amin'ny alalan'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny tsy maraka moa zany na reo hoe afaka mijery amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube dia manaraka izany fa itsika moa zany dia mifototra tanteraka amin'ny alalan'ny radio sy ny fahitalavitra izay miparitaka eran'ny Madagasikara. Eny ary zay no azo lazaina hoe arabarina fa efa mampiomana zany fa raha toka tsy misy ny fivahana dia ho avy eo deputera Bekijana zay solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tany amin'ny distrikana Parafaravola betsaka ny zavatra horesahana mandritra zao fotoana ivanianana izao andrasantsika eo raha ohatra ka ho avy eo ihany koa ny solombavambahoaka iray fa mbola misy ny fandaminana moa zany dia ho tenenina eo ihany fa ny efa azo antoka aloha dia ho avy eo koa ny député Mahamira Bendrina zay voafidy tetsy amin'ny distrikana Ambohidratrimo sady questura fahatelo ny Antenimera Pirenena ny avy any Toliara efa niresahany rina teo zany manao tohivakana reo hanio hevitra eto anivon'ny MBS Radio Mada satria efa nambaranay tamintsika fa fitaova tserasera ny mpanohitra ity ary fitaova tserasera ahafahandreo rehetra izay manakambara sy te hilaza ny zava-misy eto anivon'ny firenena ao anatin'izao fotoan-tsarotra izao dia mampiasa an'izany isika ary ny miara-manonja dia misokatra ho amin'izany. Ankoatr'izay rina rehefa vita izay fandraisana an'ireo vahiny na ny tompontrano na ireo vahiny mandalo dia iresaka mahakasika ny tontolo mpifidianana isika satria hitondra fanamariana betsaka tsika sy fanadihadiana mikasika ny zavatra nambarana ny filoha lefitry ny Seny Omaly tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety mikasika indrindra ny fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana na ny refonte total ny liste électorale iresaka ihany koa tsika mahakasika ty resaka doublon ty sy resaka lisy mpifidianana izay mandeha makeny amin'ny fokotany eny tamin'ny membe fony volana febroary no nanaovana fanamarina zany ary dia hiveriny indray zany amin'ny 29 volana febroary iresaka an'izany isika fa horesahantsika eo ihany koa arakaraka ny fotoana ny fitantanandraha raha-mpanjakana sy ireo zavatra mitranga rehetra amin'izao fotoana izao ary io mampisavoritaka ny gouvernemanta sy raharaha rehetra izay lasa fiany fiarovatena nyreo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta hatramin'ny prime ministre sy ny rehetrarehetra sy ireo ministra izay mety voakasikasika na mety voaresadresaka tato ato teny anivon'ny tambajotra sosialy zany sy ny tsy fandehanany raharaha amin'ny akabeany dia ho resahantsika zany rehefa avy eo mba ahitsitsika amin'ny fomba fijery mazava tsara ny zava-misy eto amin'ny firenena satria lasa lay defense ny betsaka fa tsy lay tena hoe inona lo tena maso ny vahoaka malagasy ary inona le tena andrasa ny vahoaka malagasy raha ny inona moa zany ny
fanolorana andraikitra ny fanomezam-pahefana nomeny ny vahoaka an'ilay mpitondra fanjakana zay tsy mamaly mihitsy ny am'izao fotoana izao le tena etaeta sy le tena zavatra andrasan'ny vahoaka malagasy. Saron'ilay skandala, saron'ilay resaka kolikoly, saron'ilay olana anatin'ilay mpitondra fanjakana ary miseho amin'ny endriny samihafa le izy satria tsy voatery mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ihany rina fa na olotsotra zay manana andraikitra ambony lehibe ny anivon'ny fiadinan'ny repoblika na amina andraikitra hafara dia ahitana zay endrika zay tsotsika hoe zavatra manahirana izay eo amin'ilay fomba fiaina zany ary lasa misy fiatraikany izy eo amin'ny fiainan'ny firenena amin'ny akabeany satria rehefa tompona andraiky mpanjakana ianao dia ny conduite à tenir ny comportement dia mikoty daholo zany rehetrarehetra zany dia lasa mahazo vaniny efa zany am'izao fotoana zao dia lasa raharaha-pirenena le izy satria tompona andraiky mpanjakana le olona dia izany rehetrarehetra zany mba ho resahantsika izay rehefa aveo fa eo aloha ianao mbola handray ny vahintsika dia aorian'izay tsika hanao ny fandaminana samihafa rina rabe mananjara. Eny ary ka hidirantsika ny votoatin'ny fandarana zany ho raisitsika avy hatrany any vahiny avy any faritra ny voalohany amin'izany dia Andriamatoa Esoa kely fantatra amin'ny anarana hoe Bera dia manan-javatra ho resahana izy ireo fa akoatran'ny izay rehetrarehetra ihany koa dia tsy tokony ho adinoina fa manomboka an'io zany ilay fivoriana eo amin'ny Afrika sy Eropa izay atotsaina any Bruxelles any Belgique ny amin'ny hoe ahoana indray ny ahafahana miara-miasa eo amin'izany continenta lehibe anankiroa izany. Continenta moa ny ilazana azy fa ny tena marina hoe eo anivon'ny firenena ao anatin'ny vondrona afrikanina sy ny firenena ao anatin'ny vondrona européanina raha misy ny fotoana any faraparany ho resahantsika kely satria zorzy ny anio sy rahampitso no atao izay fivoriana any Bruxelles Belgique izay inona ny mety hoe ho an'ny Madagasikara amin'ny izany rehetrarehetra zany inona no atao hoe zavatra finosiny izany manahoana ny fihetsiky ny Europeana manoloana ny Afrika manahoana ny fihetsiky ny mpitondra ty Afrika manoloana an'izany hoe fiara-miasa amin'ny Europa izany ho hitantsika eo fa dia andray aloha zany sika n'Andriamatoa Esoa kely izay fantatsika hoe Bera izany. Mirabanao Andriamatoa Bera tonga dia ataoko an'izay dia tonga indray fandrony ianao zany mety amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada dia menanao avy hatrany ny sehatrary. Miarabanareo ato amin'ny teknisiany ato amin'ny miara-manonja ary miarabahaba ny vahoaky malagasy mpiray tanindrazana ary indrindrandrindra fa inareo eto Antananarivo de miarahaba fa tonga soa eto Antananarivo ny tenanay zany. Ianao moa dia efa ben'ny tanàna teo aloha tao amin'ilay commune antsona hoe Tampolo. Io commune nentinao io dia tany amin'ny district ny Ampania. Fantatrao tsara mihitsy zany ny resaka hoe Ampania sy ny izay any amin'ny faritra manodidina rehetra any. Ianao ihany koa dia efa CT tamin'ny fotoanandro ny tetezamita zany hoe tsy atory vanjaodiny ianao zany amin'ny resaka raharaham-pirenena ary ianao ihany koa dia voalohany ny fikambanana anake Tokobe telo izay fikambanana tena anisan'ny tena goavana be mihitsy izany. Raha jerena amin'ny ankapobeny dia tena hoe mahafantatra tsara ianao zany na ny raharaham-pirenena na ny any amin'ny faritra atsimony Madagasikara ka ny aingatsika dia ianao anisan'ny nanaraka akaiky an'iren'le hetsika 73 député reny raha atao itsika hoe eo zany miaingana aloha nanahoana raha miainga atao zany ny fahitanao ny fizotran'ny raharaha amin'izao fotoana zao tsy resaka olona isika fa lay foto-kevitra izay niaingana tamin'izany ka atreto aloha ahoana ny fahitanao azy. Azafady misaotry misy namanarina izay nametrapetraky izay fanontaniana ato amin'ny tsika miara-manonja. Voalohany indrindra izay anisany niaraky tamin'ny reny tolom-bahoaky tena amin'ny 13 mai tamin'ny 73 député ny tenako ary tena tsy nankasitraka le fitondrana teo aloha nefa amizao miverina aleo koa hoe tamin'ny HVM toy zay amizao
fitondrany ankehitriny zao zany satria tsy neretseretiko zany ny zao noho ny aviany ho nitongavany fiainam-bahoaky tamin'ireny 73 député reny satria maromaro reo anisany zay anatin'ny fitondrana ankehitriny zany ao amin'ny ny député tamin'ny 73 député maromaro tsy voatanisa eo ao moa ny ministre ny fitaterana izay anisany nahery-fo tena nahery-fo tao amin'ny 73 député ao ny président ny assemblée maromaro reo zany ao anatiny tamin'ny 73 député ary anisany tanisany zany koa ny député ny timy tamin'izany nitaky ho fanovana fa ny tsy neretserety ny vahoaky zany hoe zao ny ho fanovana ny Madagasikara zany satria ny eritseritsy ny vahoaky zany hoe tamin'ny fitondrana tamin'ny HVM ny vidimbary ny 700 amin'ny kapoaka amizao fanovana ny taken'ireo 73 député teo fa hoe tokony hihenany ankoatran'ny 700 ho izy ny vidimbary tamin'izany nefa tena au contraire amizao fitondrany zao zany ny zavatra miseho tena mazava tokoa aloha fa nanao fanovana mihitsy ireo ao anatin'ny fitondrana ankehitriny zany satria zany tsy neretserety ny vahoaky zany zao vainafo militra antratra ny vahoaky zany tena vainafo mihitsy zany tena fa vainafo mihitsy zany zao fa tsy hoe fanovana mihitsy de nitiako ambara zany maromaro reo ministre anatin'ny resaka 73 député fa maninona misy namanarina tsy milaza mi filoam-pirenena izay atao mamimbahoaky reo te hoe tsy zany mihitsy any ny zavatra nitakenay tena amin'ny 13 mai fa ahoana zany tsy arenina le fiainam-bahoaka fa jirena fotsiny ny zavatra izay ataoko hoe vainafo mahazo antsika henaniky zao mahazo an'le vahoaky zany tena vainafo mihitsy zany ka nitiako hambara zany mariny tokoa aloha fa tsy henondreo le vainafo mahazo an'le vahoaky satria reo mangatringatsiaky reo anatin'ny sezandreo ao de tsy neretserety ny vahoaky zany hoe izao ny zavatra ho niseho tena may mihitsy tsika henaniky zao zany izay zany mahatongahy miresaky amile 73 député satria izaho zao koa anisany izay nafanafo nitaky io fanovana io kay zao mihitsy zany le fanovana nitaken'le vahoaky le resaka vainafo manaintaina antsika henaniky zao zany izay zany mahakasiky an'le 73 député de tsy amianatriny moa ny député zay niarany tolona tamin'ireo tamin'ny 13 mai satria tsy ao anatin'ny fitondrana ankehitriny fa ireo mihitsy ireo nitaky le fanovana fa hoe mila fanovana ny Madagasikara tena mariny tokoa fa miova mihitsy Madagasikara nilitra amin'ny vainafo tsika nilitra amin'ny lalan'ny satana tsika henaniky zao zany fa tsy nilitra amin'ny lala mahitsy tsy nizotra amin'ny lala mahitsy zay nieretserety ny vahoaky zany zay zany mahakasika an'le 73 député hazavay koa to satria maromaro reo anatin'izay ao ny député anisan'ny député tanisan'izany nitakan'izany fanovana zany ka mahagaga reo zany mihidy zany le fahaizandreo tsy misy miresaky hoe tsy zany mihitsy ny zavatra nitakenay tena amin'ny 13 mai zany zay zany mahakasika an'le 73 député gaga mihitsy zany zao na filoam-pirenena za tokony hahatrapany zany hoe tsy zany mihitsy ny zavatra nitaken'ny député 73 tena amin'ny 13 mai zany fa hoe hisy fanovana misy fiainana mba tokony mba ho zakany vahoaky zany nefa tsika nilitra am'izany vainafo tsika henaniky zao ka izany moa tsara ho fantatra tsy hoe fampatsiahivana hoe te hampatsy hafa lay vampitona zany dia mila rahana tsara hoe ity no ny fanarahana teto tonga ty amin'ny 2024 manahoana ny fivoarana tratra ve le zavatra nampanantenaina satrotsatra ary araka ny teneniny Andriamatoa Bera teo hoe maro tamindreo le nitaky no nanao tolona no ao anatin'ny sibika be ny fitondrana amin'ny zao fotoana zao kanefa dia ny resultat dia raha mahita vainafo ianao teo ka ivadika kely amin'ny resaka sécurité satria io moa zany anisan'ny atao hoe tabatabana mihitsy
hoe tena raha tsy misy mihitsy ty resaka fandrim-pahalemana tya tsisy fampandrosoana ovany hoe ary samy manaiky an'izay daholo na iza nareo any mifaritra atsimo tena amikaikaika anisan'ny nampanantenana ty resaka sécurité tya hoe atao tsara sy ny sisa hatramina fitaovana e zao hoe hoy e nefa atreto de mbola tena mandrotsy lavoloha ny malagasy tsy any ambanivohitra ihany fa na tanan-dehibe aza mivelom-pitaingina moto zao aty Antananarivo aty tena hoe amoizana aina sy ny sisa tsy tatsony zay iainana. Misaotra anao namanarina fa izay mihindry zany ampitsy ahivana an'le vahoaky malagasy mpiray tanindrazana satria betsaka ny fanantenana nampanantenana tamin'ireny 2018 ireny zany. Ny resaka insécurité indrindrandrindra fa any aminay amin'ny district Ampanihy na eo amin'ny antanan-dehibe tena tsisy zany fanantenana napetraky ny filoham-pirenena zany. Tadidiko tsara tamin'ny fianiana natao a Mahamasina taty zaho tamio naseho ny helikoptera 10 fa hoentina miady amin'ny asandahalo ampahy be maso io fa tsy hoe resaka hoe natao ambadiky tsy ambadiky zany fa ampahy be maso eo a Mahamasina misy helikoptera 10 hoy izy hoentina miasa amin'ny asandahalo, misy avion anakiray mitondra olo eo amin'ny 30 eo koa hoy izy manampy an'ireo heliko fa hoentina miasa amin'ny asandahalo. Hatramizao tsika tsy hitany fampiasana ary tsy hitany asany ireo helikoptera natao ampahy be maso teo a Mahamasina amin'ny fianianana zany. Ka gagagaga zahay amin'ny faritra atsimo satria mirongatry ny asandahalo, mirongatry ny vakitrano, mirongatry ny vonoan'olo, tena tsy neretserety ny vahoaky zany Andriamatoa namanarina satria tena mihoapapa ny asandahalo any amin'ny faritra atsimo amintsika miteny zao. Asi ohatra kely hoe ohatra hoe omby firiny tonga de lasa sotrany mbola misy ve le dalo le tena le manao route be ary matetika izy eny mitondra fitaovam-piadiana to misy resaka kidnapping ohatr'izany aminay zany tsy haiko na ny province any fa any amin'ny faritra atsimo iny na any aminareo mihitsy tenenina any amin'ny faritra atsimo aminay iny ny asandahalo tena mirongatra ary vonoan'olo tena mirongatra be ary henontsika ny reny resaka raha retoa zany tena mirongatra aminay any le fanambotramboran'olo varira re zany resake varira re zena tena atao ambembe mihitsy any amin'ny faritra atsimo iny maromaro ireo varira tratra misy ny tsy tratra tsy izay zany mahatonga anay hoe tsy hita zany le zavatra nampanantenay ny filoham-pirenena hatrandroany satria izany fanamboran'olo le olo varirany tsy voatery samborenena mandalaneny fa tena idirana anaty trano ao mihitsy tonga de alaina ankeriny amin'ny ray aman-dreniny tonga de andesiny dahalo lomay tsy hita zany nefa ny dradradradrainy filoham-pirenena fa hoe tsy maintsy mipetraky hoy izy ny fandriam-pahalemana mahakasika ny raharaha mbahoaky nefa tsy hita hatrandroany maromaro ny olo aminay any mety hitanareo reny vaky fasany rey ary ny zavatra mahagaga zany ny olo tratsy koa zany tsy voatandraky hoe tsy gadra any anatin'ny prison fa soa forme avao zany aseho de hoe ireo olo nanao asa ratsy de avy eo amizay de fa tsy hitanao fa tsy miboaka ao anatin'ny prison zany dikan'izay zany fanjakany miaramiasa mio izay zany fahitahanay azy satria tena hitanay zany fa tsy misy mihitsy zany le fandambesana andraikitra amireo asandahalo nikasika ny hoa ny resaky filoham-pirenena teo tamin'ny 2018 amin'ny propagande misy pisy hoy izy hapetraka amin'ny tsy fanomby hatrandroany tsy hitanay tsy hitany tantsaha na tsy hitany mpiompy io pisy ny dradradradrainy filoham-pirenena fa hoe io hoy izy no hoentina misalahy amin'ny asandahalo hoy izy izay zany mahatonga anay tonga eto satria tsy mahazo vaovao mihitsy zany any amin'ny distrikny Ampanihy
na ny amin'ny toliara vily eo tsy mahita vaovao. Zahay etoa io firy apele, firy nama manontany hoe ahoana Tananarivo iaho. Inona ny tokony asany ataony fitondram-panjakana ankehitriny ao Tananarivo. Tsy mahita vaovao mihitsy zany zahay any tsimotsimo iny zany. Aleo mandeha miakatra any Tananarivo mba ho hitanay zany ny zava-miseho ato Tananarivo, ary tena hitako mihitsy fa misy vola raiky liako zay satria nandeha tany amin'ny province sasasasany koa ny renseigner tena mitovy amin'ny farary ny toliara mihitsy koa zany le toerana andalovanay zany. Ka tonga eto zahay zany mba ho hitam-poko, ho hitam-pirenena fa tena tsy mandeha ny raha am-pirenena ankehitriny. Tena sempotra ny vahoaky ary tena ny jobona anaty lavaky mihitsy zany satria tsy tanteraky mihitsy zany ny zavatra nampanantenay ny filoham-pirenena tamizay ka hatrandroany zany. Izay zany mahatonga anay tonga eto mba hilaza ny zava-misy eto Madagasikara fa tena sahirana ny vahoaky amintsika miteny zao zany. Mazava zay. Ivadika kely tsika amin'ny resam-pifidianana satria ity raharaha ty moa zany Madagasikara ray manontolo no tafiditra ao anatiny. Raha hoe iteny hoe lisy-pifidianana, ahoana ny fipetraka io any aminareo any amin'ny faritra atsimo any? Ahoana ny fandraisan'ny vahoaka malagasy any ndeha atao ampany ao amin'ny misy anao mihitsy dia ahoana mba fantatry ny olona ve zany resaka hoe seni, hoe fijerena ny anarana any amin'ny lisy-pifidianana sy ny sisa? Ahoana momba an'izay? Raha ny aminareo mihitsy dia any zany tianao fantatra. Ny eto Tananarivo moa efa fantatra ihany. Misaotra anao miserina fa juste zay mihitsy zany ny akaranay plateau. Satria maro ny olo menomeno amin'ny resaka lisy-pifidianana. Raha tena izy zany tokony ovana io lisy-pifidianana teo aloha. Satria io mihitsy zany no hoentindreo miasa amin'ny 2023. Fahitanareo azy? Ny fahitahanay azy ary tsy maintsy ovana. Tokony hoe refonte mihitsy dika zany hoe tena hatrany amin'ny fotony. Fa li zany no mbola resahana fotsiny fa ny réalité tsy izay raha ny fahitana azy raha ny hoe ny zavatra hita. Ny fahitahanay azy namanarina raha tsy miova io lisy-pifidianana io amin'ny senity ao dia hitako fa mbola hiverina mihitsy tamin'ny 1971. Azonao zavaina kely ve zay? Azoko hazavaina zany satria matoa zao niakatry plateau mila manazava ho fantany be sy ny maro mpiray-tanindrazana zany. Satria laha ohatra ka 2023 raha ohatra ka mbola lisy-pifidianana nentintsika teo aloha ro mbola hampiasaina na hoe mody amboamboarina fotsiny na ohatran'izany. Tsy mariny zany mody amboamboarina zany miserina fa fantatra ny io fa tsy maintsy hanao izay fantany ny fitondram-panjakana. Izay hipetrahany eo indray mandeha hangalany 10 taona. Aiza ny vahoaky malagasy am'izany raha ohatra ka mbola hieritreritry hangalaky demandany filoham-pirenena ankehitriny. Ty aza fa tsy vitany. Zao ny milaza la vo io lisy-pifidianana tamin'ny nentina tamy 2018 rey mbola hampiasa antsika. Mino zao fa hieritseritsy reo fa mbola ho lany andrajoelina 1961 hiverina. Ary tena hisy faty olo sy fankahitahantsika io. Ny vahoaka ankehitrina ny naniky zao tratsy ny vainafo ary fa miandry ny olo hitarika satria fa mahare mafana zany le ainy. Ka ty fahitahako azy laha io tsy miova io lisy-pifidianana io dia ialako tsiny fa 1961 hiverina, 1991 hiverina, 2002 hiverina. Izay ny zavatra hitako hiseho Madagasikara eto. Ya, zany moa miainga amina hoe fijerena ny zavatra tany aloha sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary izay dia tafiditra anatin'ny fandiniana ny raharaham-pirenena daholo matoa misy ny fitenenana ohatran'izay zany fa hivadika amin'le fiainam-bahoaka kely Andriamatoa Bera. Manaona tsara ty resaka PPN ty fa mamay be io zany zao raha ny feo eno aloha
avy any aminareo any amin'ny faritrapanisy Toliara 1 Toliara 2 Belo sy ny rehetrarehetra iny ahoana ny tena iainan'ny vahoaka azy misy manembonembona macro macro isany io zany le macro le mivarotra PPN tamin'ny fotoanandro dia ahoana ny fandeha ny zavatra fahitahako an'io namanarina ty fitondrana ity tena mamono an'le vahoaka satria mahagaga anay any amin'ny faritra atsimo ny fisakana ny fandrakana ny hiorenany magro io magro io any mahalany olo antapitrisany mba ny hafakely le olo raha mba ny asa am'izao fotoana izao nidradradradrana tamin'ny 2018 fa hoe ho velomina le orinasa tsy efa maty anisan'izany aminay amin'ny faritra atsimo Simatex Hasima Tole Kotona nefa hatrandroany tsy hitany vahoaka zany zay fanontaniana zay fanantenana nampanantenay filoam-pirenena izay mamimbahoaky ho izy resaka PPN amitsika miresaky zao ny manana avantage aminay Toliara tompoko ireo mpandraharaha karany satria raha ohatra anao nividy vary lasaka raiky ray hetra am'izao maraina henaniky zao de amy 240 koa riha miverina fa hangalaky ndraiky de niakatra 550 le vidim-bary ndray tamy zao anao nividy vary amy maraina zao nividy 500 000 lasaka raiky amy raiky amby folo riha miverina fa hangala ndraiky tonga de miakatra 550 le vidim-bary aiza misy an'izany izy teo eo amin'ny Toliaraville misy an'izany na any amin'ny district misy anay rey zany misy an'izany ary tena fanararaotana mihitsy zany nataony mpanambola ao anatin'ny ora vitsivitsy zany de miova ny vidiny miakatra de 3 heures ndraiky anao mimpoly any amin'ny magasin de hitanao miakatry ndraiky le vidim-bary nividianao 550 tamy 11 heures miakatry ndraiky 600 000 ny mpandraharaha zany ro mahazo tombosoa ao amin'ny toerana misy anay any anatin'ny ray andro zany miova indro zany le vidin'le lasaka ao anatin'ny ray andro ndray andro zany miakatra intelo ny vidy mihitsy zavatra tsy voatery vary avao fa lafa atao iaby na savony na kiliny na ciment na lafa atao PPN zany de ny raha mahagaga anay zany amin'ny fandrakana tsy misy zany fanaraha maso amin'ny vidinentana nefa taloha misy ny contrôlera manao fanaraha maso eny antsena ny zavatra manahirana ny contrôlera aminay ao fa tadidiko tsara ny vidinkena ny fisavana balantsy hoe misy raha fangalarana balantsy ny vidim-bary le ireo madinaky mihitsy zany ro tena nanova ny contrôlera resaka fa ireo mpandraharaha tsisy andreo resaky zany na raiky satria ny fandinehanay an'io zany miserina ny ao anatin'ny fitondram-pandrakany miraitsy kombakomba ny mpandraharaha de hoe io le vary izay ny fahitahana ary tena misy fa tsy atao hoe ny fahitahana azy satria ireo mpandraharaha lafa ireo zany tonga avy any Toliara ireo olo napetraky ny any aminay de mifananto am'le mpandraharaha de hoe zao io le vidim-bary io le vary ampidirinay aminareo de atao vonareo ny anareo sy ny anay zany izay zany fahitana ary tena misy mihitsy zany fa tsy atao hoe ahiahiana fa tena zahay zany mahita fa miraitsy kombakomba amin'ny fitondram-pandrakana ny mpandraharaha zany indrindra fa karany na eo mpandraharaha karany mihitsy moa tena mpandraharaha misy aminay ao zany io no apetraky ndreo hisahana an'le vary zany na hisahana ny resaky PPN zany eny ary
Amarana ny resaka isika satria mbola misy namanao avy any amin'ny faritra atsimo hiakatreo amarana anazy resaka lalana aloha mba resahana kely io aona marina ny tena situation ty RN13 ty satria misy miteny any hoe tsy anao politika intsony raha tsy vita ny RN13 hoe tsy fantatro intsony ny any ampaniany aminareo ohatra mbola tsy araka ny tokony hoe izy ny any Belo zay tanàna rehetra tenenina dia mimenimena daholo amin'ny lalana io ianao ilaza azy. Hitanao namanarina io moa ny resaky ny mpanao politika noho ny resan'olo tahipetraka eo an-toerana lava tsy maintsy avoakiny ny zavatra tsy ho vitana. Zaho eto Antananarivo 4 kilometre manodidina Antananarivo ny antsasany tsy haiko fa eny amin'ny 67 tena lavaka be. Tena tsy lalana tsara eto Andrenivohitra nefa ty Antananarivo tokony ho nisy hatsarana voalohany satria eto ny fitongavan'ny vahiny rehetra mahamenatra zany. Ny eto Andrenivohitra ve tsy vita de 4 kilometre RN13 manomboka baka Ihosy jusqu'à Frodofin de ho vita. Zaho tsy manana finoana ho vita zany namanarina. Eto ve tsy vita 4 kilometre ora honiny eto Antananarivo tsy vitandreo vao mandraka ny RN13 ho vita fa io moa vavabe fotsiny apetraka satria fa mino zaho fa tsy ho tanteraky zany na izany lalany RN13 zany na eto Andrenivohitra tsy vita io fa resaka fotsiny zany mba hikalikilevana ny 2023 fa ny olo any ankehitriny na ny zaza kelikely na nikizao manansaina fa hoe tsy mandeha ny raha rahampirenena amin'izao fotoana izao. Zao any gaga ny raha lafa tsy vitanao tsy mahamenatra mametra-pialana apitry atsipika am'le olo hahavita azy. Mino zao fa filohara valomanana raha vo tonga eo vita iaby ny zavatra mampahory an'le vahoaka na resaka lalana zany io moa tena nitadiavana ny filohara valomanana teo resaka lalana resaka fiainam-bahoaka tsy nisy problemo tsika tam'izany fotoana zany na resaka insécurité fa mitsika miteny zao tena hita fa tsy mandeha ny raha rahampirenena tsy mahamenatra zany miserina laha tamiko manoka na metra-pialana raho mba tsy hanampahavalo fa laha ohatra andesinao ankerany ty fitondrana ity lasa hanampahavalo anao. Aleo ny ala fotsiny na metra-pialana moramora amizay le vahoaky manao an'izao hoe olo tena olo be ray mandreny tokoa ny filoham-pirenena satria lafa tsy nahavita izy de na metra-pialana tahaka izay koa ny prime ministre. Ny tadidiko tamy fotoanandro fa volana maromaro zay na metraka resaka prime ministre Tsay Christian hoe ny vidim-bary ho izy ahena 500 sy 500 tsy fa zavatra nitampaky tao anatin'ny conseil de gouvernement va zany matoa dradradradrainao ho heno mpoko ho reintany ho reindanitra hatrandroany tsy tanteraky io zavatra nampanantenay ny PM io zany ka amiko manoka tsy vitandreo ty miserina fa hitantsika moa reo sambe manao tesa valala miady antrano henanikireo miboaky ty afera ity miboaky ty afera iroa mbola tsy haintsika naza ty ho avy mbola tsy haintsika ty manaraky mino zaho fa ty fitondrana ity fa tsy mahavita miserina fa tokony hiala moramora laha mahatsapa fa hoe tsy vitako ty firenena ity. Eriary isaorana Andriamato Yesoa kely fantatra menano hoe Bera nitondra an'izay fandraisana anjara tamin'ny teto amin'ny miara-manonja MBS radio Mata zay izy moa tsy hivana ihany fa CT teo aloha izy tamin'ny andron'ny tetezamita ary filohan'ny fikambanana Tokobe 3 teo ihany koa ny afana ben'ny tanàna ny commune ny Tampolo any amin'ny district ny Ampani azy isaorana ianao zany nandray anjara teto amin'ny fandarana. Horaitsika ny namana manaraka izany Andriamato Tony mbola avany amin'ny faritra atsimo ihany ary tena zava-dehibe ihany koa no resahana satria maninona mitombo isanandro tompoko ny tanora izay tsy anasa.
tsy am'ireny vohatra ihany fa any amin'ny tontolo ambanivohatra ihany koa dia mitombo izany tsy anasa izany. Raha hoe ny olombelona tokony hiasa zany atao hoe aktifa, izany hoe tokony amelona, dia lasa mifamatika amin'izay zava-misy amin'izao fotoana izao satria lasa velomina ilay olona tokony hiasa, lasa velomina ilay olona tokony ampidibola, dia lasa olana be la izy tsy mahita vahaolana momba zany ny mpitondra aloha amin'izao fotoana izao satria iainana isan'andro izay. Andriamato Tony, filohan'ny fikambanan'ny tanora tsy miasa. Ay ny tanora tsy miasa koa manana fikambanana. Ao a-Toliara voalohany zany dia eo ihany koa moa Toliara faharoa miarabanao aloha. Miarahaba namana Rina, ary miarahaba koa ny vahoaka malagasy tsy vaky volo, ary miarahaba koa namana any ampitan-dranomasina mijery zao mpandaharantsika eto miara-manonja zao. Raha ny fantatra, raha ny hoe ny vaovao zany tonga eto am-pelantanako eto, tsy mijanona fotsiny ao Toliara ty le fikambanana ty fa nareo mandehandeha. Dia Tomasina zany amin'ny toerana marobe, ina aloha natonga anareo hanangana an'ilay hoe andao rangahy mba tena anao fikambanana antsika tsy hanasa fa misy antony tratraronao zany mahatonga anareo nanao an'ilay fikambanana. Inona ny anton'izay ry Tony? Ya, misaotra namana Rina, mahatonga le tanora zany, tanora manko voalohan-jaraha eto amin'ny firenena. Na tanora vita fianara io, anjika moa ty tsy vita fianara, tsy maintsy manantona izy, dia eo zany misoratsa anarana, manome CV na ny diplôme ananany, dia lafa misy zany ny fitondram-panjakana marina sy fitondram-panjakana izay mitsinjo ny tanora, dia zao zany tsy maintsy mba miady ho an'ny tanora namako hoe retoreto mba misy olo mba tokony hiasa, ary voatery tsy maintsy napetsaky zany zay association fikambana tanora tsy niasa zay. Zay zany tsy Toliara ao ihany. Fa zavinareo ohatra. Ohatsy misy Fianaratsoa, misy Tamatavy, misy Amazinga, zay nany io zao baka ny desante, mba tany Tamazinga, Tamatavy, Fianaratsoa. Tena maro ny tanora, ary tena mihamaro manera province ny tanora tsy miasa. Zay namana Rina nahatonga anay tsy maintsy namerina fandehana eto miara-manonja ndraiky aloha, mba hampahareny ny namana sy ny olo zay manao be marenina ao amin'ny fitonjana ankehitriny. Fa nga manao be marenina fahitana tena manao be marenina satria nahoana? Tena manao be marenina reo namana Rina satria rozy zany ny tanora manko hiteneniko le any namana Rina, ny tanora no voalohan-jaraha eto amin'ny firenena Madagasikara ty. Ary tena maro anisa. Ka mahatonga ahy manao be marenina androzy lafa rozy zany eo amin'ny fitonjana, indrindra fa ny fitonjana ankehitriny ataondrozy ankilabao ny tanora lafa eo amin'ny fitonjana rozy. Tena tsy jerendrozy na ino voatery tsy maintsy mahalohandohan'ny tanora zay zany, tsy maintsy mba miezaky manamarina manentana sy mba miteny amindrozy ao amin'ny fitonjana, satria fitonjana amizao zany tena fa tsy mijery ny tanora, tsy tanora ihany fa fatao vahoaka manera Madagasikara namana Rina. Somary verina kely rehefa mandeha vanim-potoanan'ny propagandy. Tanora ny tena be dia be, mametaka afisy, mandeha makary, mandeha amin'ireny sonomobile reny, mandeha mitety trano, mizara tracte sy ny rehetrarehetra amin'ny vanim-potoanan'ny propagandy io dia ampanantenaina zavatra be dia be. Nareo nefa miteny hoe diso fanantenana hazavao e? Ya, tena maro no namana Rina satria zahay tanora zany tena manday mahatanora anay zay lafa manao raha. Satria tanora voisontsika, voatery tsy maintsy zay zavatra ataonay zany tsy maintsy ataonay hatram'ny farany. Ary zahay tanora zany tsy raha mavandivandy manahaky fitonjan-kehitriny mavandivandy io. Fa izy navandivandy aminay tanora koa aloha fa tsy mitoly aminy kosa koa zahay tanora amizao. Voany tse zahay tamin'izay mitoraky tamin'ny 2018 iny. Fa amizao koa zahay fa tsy voany. Fa zahay laha vo misy olo zany manome promesa anay zahay tanora, tena tanterahanay voalohany ka hatram'ny farany namana Rina. Satria zahay zany mila olo hatsinjo anay mahatanora anay zay. Na amin'ny fifidianana io tsy maintsy manjay anjaiky zahay tanora, tsy maintsy mifidy na amin'ny asan-jaharaha samihafa amin'ny firenena io, indrindra fa firenenantsika Madagasikara ty, tsy maintsy manjaimby anjaiky zahay tanora. Zay zany namana Rina mikasiky anay tanora, zay zany mahatonga ahy mahasolo tena tanora, mahafilohan'ny tanora ahy. Zay aho nandehandeha amin'ny province maromaro, zahay minamana Meratsoa kely teo,
tena tsy atiliara avao ka hondy le fahavoaza faripaky manera Madagasikara na manarina. Ka le hoe tsy anasa le tsy fanananasa tsy tongatonga ho azy fa misy antony be dehibe zany ao ianareo nefa milaza hoe tena tsy afa mitsofoka amin'ilay hoe mba hoe fomba hitadiavana asa sinsia satria le sehatra fahana miasa mihitsy ny tena problema, anangana orinaza tsy tafavoaka, andeha hiasany avy ny dalo, anao an'ity tsy eo ihany koa ny mety hoe tsy fahampiana eo amin'ny lafiny traikefa sy ny namany nefa nampanantenana an'izany nareo dia ianao ve mahita Tony hoe afaka natao le izy, afaka nataon'ny fitondrana le izy ny fampananana asa zay nampanantenainy, afaka atao ve le izy sa hoe ahoana ny fahitanareo azy? Zay mihitsy ny namanarina tena niantsoa filohan-kehitsiny Anjirajoely anay tana délégation tany Toliara nandeha tetỳ Akoronjano le resaky fanantenam-poakaty zay satria maromaro zay délégation Toliara misy ON anatiny zao hoe resaky promesy hoe hanomeza asa ny tanora tsy miasa zay oviny zany tamy 2019 nantsoiny filohan Anjirajoely mihitsy zahay ao amin'ny olobe Toliara ao anatiny tenako tao mihitsy ianao nanao table ronde tamy Anjirajoely mihitsy anatiny tenako indrindra fa hampandroso ny tanora sy hanory orinasa maty tao a Toliara manko niantsoana anay tam'izay zay le niantsoana anay kanjo le raha vomaiky hamotehany vahoaky Toliara sy tanora Toliara zay zany nahatongay namanarina tena ireo namako tanora ireo mivoly zaho ro tenenindreo zahay voafitaka anao Monsieur Tony fa zahay laha tsy nianao zahay tsy nahay ty fitonjana ty laha tsy ianao le tanora hoe anao ndray zany no namitaka de lasa any aminao no lasa amiko aty mifatsy le rihatra le rihatra le lasa miteny zany le tanora namanao hoe tena fitahany Tony zay fa zao dia ahoana zay le izy namanarina satria nanao tatitra am'le tanora namako zao lafa tao amin'ny tamy 2019 tao amin'ny arina Akoronjano niharo tamy Anjirajoely hoe zao ataotsika ry namana tanora namako fa ity fitonjana ity hahay antsika tanora kanjo le raha fitaky vainafo misy ohabola hoe Adama namitaky Eva voafitaky zany Adama zahay tanora zany Adama am'izao satria le tanora natao tohatsy fiakara ihany tamy 2019 trapanareo zany hoe nareo zany mantsapa hoe natao tohatsy fiakara ary natao filavato kanefa ny tanora naniky zao tena maro amin'ny firenena Madagasikara ty tena maro zay mihitsy zany namanarina nahatongahy nandeha zay miaraka amin'ny Mera Soakely to tana Mazingata Tamatavy ta Fianaratsoa tena fitarahina olo ao Toliara ao koa zany mitovy dahelo ny aretin'olo amin'ny province reo ka noho izany zany Anjemato Anjirajoely mametsaha mpiala anao indrindra fa ny membre de gouvernementa lafa tsy vitanareo raha am-pirenena ty mametsaha mpiala tompoko fa mijaly marary ny tanora ny vahoaky manera Madagasikara tsy misy rano tsy misy jiro manjeky ny aretina tsy nahita raha ho toy injaiky raho dépunité raha nireny koa mametsaha mpiala Anjemato filoha Anjirajoely mametsaha mpiala premier ministre Tsay Christian fa aza vereverenareo ny vahoaky malagasy fa mijaly eny ary maraparana antsika azy ara satria mbola andray vahiny hafa ihany koa resaka fifidianana efa resaka kely zay antsika teo namana Tony resaka fifidianana ny tanora ny tena maro anisa raha jerena io lisy mpifidianana io raha jerena zany hoe ny taona de ny tanora tena be dehibe mihitsy ao anatiny dia efa mandeha am'izao fotoana zao ny hoe na resaka fifidianana na resaka fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny tena mila jerena hatrany amin'ny fotony mihitsy ty raha ty ndao anao fiaonam-be-pirenena tsy misy akanavaka ny ACC zany atao hoe singa anankiray ao anatin'ilay système électoral ny CENI singa anankiray ny lisy mpifidianana moa ny tena any amin'ny fotony ihany nefa le izy zany zao io iaraha mahita io ahoana ny fahitany Tony an'izay zay le hoe hevitra izay satria fa maro no mivoy amin'izay amin'izao fotoana zao sotsanao namanarina am'le fanontaniana fa tena tsara mahatanoranao mihitsy satria mahatanoranay mako voalohana amin'ity raha rahampirenena ty indrindra fa ny fifidianana zay tanora zany voalohan-daharana amin'ny fifidianana io ACC io zany namana rina laha tena marina izy io mako rojo samby rojo avao mako satria fitonjandrozy zao kanefa kosa
matoky ny fahenjenareo ACC zahay tanora manera Madagasikara satria fantatsinareo ACC ny fijalian'ny vahoaky 7 tapitrisa eto Madagasikara. Fantatsinareo raikanao io ACC io masina io asa masina misy anareo ary olona diplomate nareo ao, olona efa manana tsaikefa nareo amin'ny ACC ao. Aoka tsy hiaro tombotsoa olo tokana, olo ray hatsamina olo folo fa ny vahoaka 7 tapitrisa jereo nareo. Ka ny angatahiko aminareo ACC zany tsy hanao fitsarana vila nareo amin'ny 2023 fa hitanareo fa harary an'ny tanora amin'ny ty fitonjana misy ty indrindra fa fitonjana mampary TGV ty. La TGV ty aloha amiko amizao fitonjana zao namanarina aminay tanora aloha satria zahay tanora tena maro anisa ho aho fa tsisy zavatsy laza aloha laha TGV sy mampary sy IRD zao amin'izay tanora zay. Zio zany namanarina laha ACC teneninao zany zao zany mametsaky hoe mba matoky anareo zahay tanora satria io ACC nareo ACC masina asa masina io asanareo ary fitsarana tampony. Zany tampony zany faratampony zany fitsarana farany. Fanapanajanana lalampanorenana. Ka zahay tanora zany manera Madagasikara matoky anareo, tena matoky anareo fa marary mihitsy ny vahoaky 7 tapitrisa izao. Indrindra fa ny tanora manera Madagasikara amitsika miresaky zao namanarina tena marary. Ieniary. Eny zay ny ACC moa zany zao mbola eo zareo ny CENI mbola eo fa ny le fisehoan-javatra eto amin'ny firenena zay efa mazava be hoe fa maro no miteny tena le fampitokisana mihitsy zany nefa tena hoe mahazo vahana am'izao fotoana zao hoe zany CENI zany tsy indépendant zany raha fahitana azy ny ACC to zareo ihany ny ao sy ny sisa fa reo aloha zany izy ireo zany zao eo fa ny faneho-kevitra ihany koa atao ambadinga ato zany dia mandeha hatrany teny fanarara hoentin'ny Tony am'le hoe tanora tsy anasa lasa hita mavesatra nareo dia andray fahiny manaraka raha teniko farany zany misaotra filoha Ravalomanana zao satria filoha Ravalomanana zany amitsika miresaky zao tena manampy ny vahoaky manera Madagasikara io. Lafa misy vahoaky tratry ny cyclone marary miezaky Ravalomanana mba manao ny tsy ho zavatsy. Ary mangata koa zao aminareo gouvernoura manera amin'ny faritsy retraretra oka rela mba tonga ny président Ravalomanana mba misy fanampiatao ny tanora sy ny fanampiatao Ravalomanana amin'ny vahoaky izay marary vahoaky ray tanjazana aminy aoka mba tsy hanao karamanady tsika nareo satria nareo manko nareo gouvernoura isaparitsa sy olo voatendry isaparitsa nareo olo be ary atokisanay tanora manera Madagasikara aoka ifanaja tsika ary aoka tsika mba handay hoe gasy ray gasy reny. Misaotra filoha Ravalomanana zao satria olo be tokoa izy ary mahatsinjo ny mpiray tanjazana aminy namanarina. Ary eto koa zao mankasitraky ny présidence teny koa Zido Siteny satria présidence teny koa amitsika miteny zao tena manampy koa ny tanora tsy miasa, manampy ny vahoaky malagasy manera Madagasikara, mandefa ny mpianatsy manera Madagasikara ana États-Unis. Eto koa zao mitodika amin'ny membre du gouvernement mametsaha pialana reo lafa tsy vitanareo le asa. Mametsaha piala fa marary ny vahoaky. Fa ka mihizingiziny eo nareo fa mametsaha piala. Zay zany amin'ny namanarina ny vaovao entiko amin'ny vahoaky manera malagasy. Eniary. Sora ny Tonia anitondrany fanazavana izay izy mo tsy hivina ihany zany fa filohan'ny fikambanan'ny tanora tsy anasa. Filohan'ny fikambanan'ny tanora tsy anasa ny Toliara voalohany sy Toliara faharoka nefa masana ny Madagasikara io hevitra terabary ary samy mandray izay tandrifiny ny tsiraray. Andray ny député Rabekijana Slofer sika amin'ny izao fotoana izao zay izy moa zany dia efa pisehatra eto amin'ny miaramonja MBS Radio Madà
ary hitondra ihany keo izy a ny famakafakana amintsika mianakavy mazava loatra ho antanitsika azy a ny momba ny fanetsiketsehana fany milomanafo ny tiako Madagasikara any amin'ny toerana zay nalany azy ny resam-pifidianana ny resaka ty liste électorale zay mampiresaka ity ny olana anatin'ny fanjakana scandale leroa ny vaovao ny district ny any Amparavaravola Merabanao député Rabekijana tonga eto amin'ny miara-manonja MPS indray. Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tafahoana mpifaliana eto ary miarahaba manokana ny tsy maty foa manaina tam'ireny rivo-doza izay mafy de mafy reny ary miondrika ampanajana andreo namony ainy ary engene ka de mba ny zavatra simba rehetra dia ho tafaverina soamatsara ary omban'Andriamanitra amin'ny zay rehetra zay. Faharoa dia miarahaba manokana ny MBS radio sy télé sy ireo radio ravavy amin'izao fotoana zao satria moa araky ny fitenenako ombenombieny dia miondana amin'ity MBS ty ny vahoaka any ambany ravinahitra sy ny vahoaka eto Madagasikara amin'izao zava-misy eto amin'ny tany sy firenena eto. Miarahaba anareo teknisianina ato amin'ny MBS izay singa iray mampivelatra sy mampita vaovao anty mampiaina anty sy milaza ny tena marina eto amin'ny tany sy ny firenena ary farany dia miarahaba namana rina izay mpampiatrano sy ny namana fanira izay mpampiatrano ato amin'ny MBS ary ny teknisiana rehetra. Eo dia misaotra manokana ny mpiasan'ny MBS rehetra miparitaka eny amin'ny eto Madagasikara izay mampiaina manokana sy mampilaza nireny vaovao misy eto Madagasikara zao ary singa adiniko manokana amin'izay ny namana niry izay tompon'andraikitra voalohany any amin'ny MBS any amin'ny faritra loatra ka dia eny eny omban'Andriamanitra sy fahasalamana amin'ny adidy mavesatra zay napetraka reo. Anisan'ny tena mavitrika ny namana niry. Mavitrika mihitsy ny namana niry. Miarahaba ny vahoaka rehetra indrindra ny any amin'ny distriktina Amparavaravola ny tena koa ary kokoa ho any amin'ny commune izay nangataka an'izay kokoa manokana zay ao ny commune Samamy, ao ny commune Anororo, ao ny commune Andrebakely Avaratra, ny commune Tanambe sy ny commune maro samihafa. Misy namana iray zay tena ao amin'ny commune Ranokoroma miondana mihitsy ary avao enony hoe zany député Rabekijana zany miditra ao de tena faly mihitsy milaza amin'ny vaovao misy ety amin'ny distriktina Amparavaravola sy ny resaka tsy fandriam-pahalemana ozy zareo de tena tsy adin'ny député Rabekijana mihitsy zany resaka miady amin'ny vahoaka zay ka dia kokoa anareo Ranokoroma na de eo ary ny kidnapping matetika mahazo antsika ao amin'ny commune Ranokoroma sy ny commune Ambodirano ary ny commune Ranomainty fa mbola lazaintsika eto moa resaka tsy fandriam-pahalemana fa dia zay ny entsika isokafana ty miara-manonja ty namana rina ka dia misaotra anareo ny amin'ny fandraisana tompoko. Eny hiditra amin'ny antsepriantsika manahoana ny fameloma maso ny redynamisation avy hatrany nivon'ny tiako Madagasikara zany ny nivon'ny fokotany any ny nivon'ny commune any amin'ny rafitra isan-karazany any tonga dia omenan'ny député Rabekijana momba zay ny any aminareo any. Ny atoko tiako Madagasikara dia atoko lehibe ary miaina sy mbola velona ary tena izahay any amin'ny base rehetra dia mamelo maso ny atoko tiako Madagasikara. Isorana manokana ny président Marc Ravalomanana izay nomen'Andriamanitra heritsaina sy vatana salama amin'ny fampiroboroboana ny atiako Madagasikara ary indrindra ireo bureau politique
aty fotony a izay tsy mitsahatra ny miady hevitra hoe ahoana no azahoantsika nyity fitondrana tya fa tena mijaly ny vahoaka malagasy ary zay ny bazin'ny politika sy ny atoko politika hoe aka fahefana. Distrikta Naparafaravola dia efa miaina sahady ao nivon'ny pré-campagne de ny ametrahana ny atokotika Madagasikara eo amin'ny fitondrana. Ka eto dia manao antsoavo ho an'ny distrikta Naparadistima rehetra satria moa izay ao anatin'ny distima dia manana vice-président anankiroa dia ny tapany atsimo sy ny tapany avaratra dia ny secrétaire général dia ny membre du bureau. Ny rectime dia rectime no vovonana anivon'ny faritra izay misapote any distima dia ny distima amizay no misapote an'ireo comptime sy ny foctime. Ka dia isy ny redynamisation zany any amin'ny distrikta Naparafaravola dia ny commune anankitelo aloha no atomboka amty tsy matomboka fa atao isam-bolana zany izay manao commune anankitelo isam-bolana. Izao zany efa mety hoe fantatrao? Amin'ny sabotsy ho avy zao le 19 dia ny commune rurale Asamamy. Dia ny antsona isika Fokotime Ansoarano Loa Fasimbe Ambondroala ary ny Ambovorokely sy ny Asamamy ho tonga ifampiarabatra hatry ny taona isika satria mbola fotoana an'izao ho tonga izy vaovao atolotra aminareo ary indrindra ny fananganana ny Fokotime dia ny fanomiazana anareo ny andraikitra rehetra amin'ny famelabelarana sy ny fampivoarana ny atokotika Madagasikara. Dia zany zavatra zany dia tarity ny distima sy ny comptime izay hitarika an'izay famelabelarana ny ao amin'ny commune Asamamy zay ka dia atsona ianareo ao anatin'ny commune Asamamy amin'ny sabotsy amin'ny sivora maraina atao amin'ny salle vidéo eo ampitan'ny Lasantsy ao Asamamy ny anaovantsika an'izay ka dia izy fampiarabanatra hatry ny taona eo izy dinikasa eo ary drerana fananganana ny famelomamaso ny atokotika Madagasikara anivon'ny commune Asamamy. Ohatra zay koa ny any Andriambakely avaratra atsona ny Fokotime sy ny comptime rehetra any Andriambakely avaratra amin'ny sivora maraina. Izy fampiarabanatra hatry ny taona ihany koa sy isy ny fampahafantarana anareo ny vaovao tena marina eto amin'ny tany sy ny firenena ary indrindra ny famelomamaso ny tiako atokotika Madagasikara sy ny ilazana anareo ny zava-misy rehetra dia amin'ny sivora maraina any Andriambakely commune Andriambakely avaratra ary amin'ny rora sasany ariva any amin'ny commune a Vohimena. Dia mifokotany reny Fokotime rehetra sy ny comptime rehetra dia atsona anatanteraka an'izay dinikasa sy fampiarabanatra hatry ny taona amin'ireo commune anankitelo ireo. Zay ny amty volana février ity dia izahay moa zany efa mitety indrindrandrindra ny any amin'ny fokotany rehetra amin'ny resaka lisam-pifidianana. Io lisam-pifidianana io dia tsy fantatra na tetikady ny fitondram-panjakana fa tsy misy sensibilisation mihitsy amin'izany fanentanana n'olona mba hisoratra anarana sy hijery akaiky ny lisam-pifidianana fa isika atokotika Madagasikara irery no ny anay moa style nentinay dia efa maniraka olona mihitsy izahay responsable ny comptime mijery ary mitety andreny fokotany ireny mijery akaiky hoe iza ny olontsika so sanatria misy tsy tafiditra
de eo am'izay no ijerena hoe sosanatry isendrenresaka doublon sy ny ina moa katsikatso politika eo amin'ny senia sy ny ACC. Zao zany izahay de efa miomana sahady mba tsy sin'le hoe tsy miomana am'izany hoe aka fitondrana zany, tsy miomana hitondra zany. Zao zany de efa homanitsika ary zay ny avantagentsika tokotika Madagasikara namanarina tena haitsika mihitsy ny hoe manentana le vahoaka sy mitaiza n'le vahoaka atsika amin'ny fitondranan'ity nositsika ity. Mazava zay fa momba n'le resaka lisy-pifidianana député Rabekitsana raha isika hoe ny tika Madagasikara zany a tena hoe manao zavatra professionnel, manao zavatra tena hoe araka ny tokony hisy fa ny ato kilany eto ny eo anivo ny atao hoe ny tontolon'izay mikarakara zany lisy-pifidianana zany a ohatrany tsy professionnel raha tonga teto ny député Rambo etsy amin'ny 4e arrondissement eto Antananarivo betsaka ny zavatra nyteneniny teto hoe kaizo no fanarahana zany araka ny lalàna hoe ikatona n'ilay fafana mijery ny anarana fa 14 de efa tsy tao le izy any antranony sefokotany le lisy-pifidianana ohatrany hoe anazy fananany ve io sy ny sisa zay no nyteneniny teto. Ahoana ny fahitany député Rabekitsana an'izay? Zay no mahatonga amin'ny teny matetika hoe ty fitondrana tia tsy miomana fa eritreretindry zareo hoe tongatonga ho azy le fitondrana. Ianao aka fahefana zany tokony maka manomana hatrany amin'ny bazy ary zay no nahatonga ndrendresaka doublon sy triplan reny. Ny antony reny doublon reny fanaovana angovo ary tsy intelligemment ny anaovana andreny. Eritrereto nefa fa raha-pirenena doublon zany tonga de tsona hoe alatra fotsiny zao ka zay no hoe tsy niomana zareo fa angalatra zany. Fa ity ndray mitoraka ty kosa namanirina indrindrandrindra any amin'ny distrika koa no jereko fa za tsy anaiky mihitsy ary maheto de efa manompoka manara-maso anina tompona ndraikitra voalohany politika za premier responsable politika any amin'ny distrikako de tena tsy anaiky mihitsy ary mbola mampitandrana anareo rehetra tompona ndraikitra rehetra fa tsy anaiky mihitsy hoe ho isy zavatra tsy metimety amin'ny resaka lisy-pifidianana io indrindrandrindra ny fifidianana eo niva fifidianana de tsy anaiky mihitsy ny tenako fa tsy maintsy ijery akaiky ary efa maniraka olona ny tenako amindreo mpinamana tiako Madagasikara ijery ny fisoratana anarana any amin'ny von'ny fokotany. Mazava zay fa ivadika kely tsika amin'ny raha-pirenena ihany député Rabekitsana hoana fahitanao an'ity olana anatin'ny fanjakana ity skandaly lereo tsy fantatra tsony manahirana de ozany vahoaka hoe fa inona ary ty fahitanao azy? Efa ela zay nanaovako politika zay tena efa ela satria raha nandritry ny 20 taona président conseil régional 10 taona député mandat voalohany zao efa isasaka ny député tsy atory voanjo diny ianao zany amin'ny raha mbola misy ny tena politicien ary tsy nivadika tany amin'ny faritra roatra mangoro de antenako angamba mba tsy ilazako hoe voalohany fa tena anisany matotra ara-politika. Ny antony mba misy politicien any mpanao politika tonga fitondrana zao mivadika ery
tonga fitondrana zao mivadika ary tonga fitondrana zao mivadika ary ohatran'ireny tanalahy reny a mora mivaloko tsy mitangina soavaly maty zany sasany zany tsy mahasoan'le firenena sy tsy mahasoan'le fitondrana entiko hitaritana an'izay a de reo olona ao anatin'ny fitondrana reo izay no mahatonga ty fanjakana ty mivaralila tsy mbola nahita fanjakana mivaralila ohatra an'tya hatramin'ny nanaovako apetraka ihany todika amin'ny filoham-pirenena ny tenako ny vahoaka ny nametraka aminao teo ho antsika solombavam-bahoaka vahoaka ny nametraka antsika teo ho anareo be ny tanàna rehetra vahoaka ny nametraka aminareo teo fidy daholo zao zay olom-boafidy vahoaka ho an'ny olom-boatendry indray ndreo membre ny gouvernemanta ianareo gouverneur ho anareo chef district sy préfet ny fitondram-panjakana nametraka aminareo am'izao fotoana zao anefa scandale le ry scandale le ty na izahay ao anivony anteny mera-pirenena ary ahenona zany ko de tena mivaralila izareo anatin'ny fitondrana aiza moa namanarina misy an'izany hoe solombavam-bahoaka anankiray anatin'ny fitondrana izay efa nisy lalàna tapaka mba tsy lazako fotsiny hoe périphérie io téléphérie tsapan'le fahorinany amin'le distrikany normal be izy raha ohatra ka mijery an'le vahoaka hoe tsy resaka téléphérik ane ny lahara-pahameny député Brunel ny tena tenena député Brunel mba milaza an'le tena marina izy a tamin'iny herinandro iny hoe ho destituena hony izy fangamo a fomba ahoana ny ahafahan'ny IRD midestituer solombavam-bahoaka anankiray eritrerety tsara iny fa zany IRD zany tsy atoko politika tsy atoko politika ny IRD fa fikambanana association tsy manana droit mihitsy ny IRD idestituena na anao mandat impératif ana député anankiray raha tim izy satria ny tim tena antoko politika ara-dalàna raha ny tim izy a manana droit ny président ny atoko idestituer na anao mandat impératif ana député na be ny tanàna izay ny tsy ahaizan-drareo an'le lalàna misy koa feo mandeha any hoe sorona ao anatin'ny ma vice président amin'ny ma bureau permanent nga honorable Brunel fangamo raha vao hoe misy ray fotsiny membre ao anatin'ny gouvernement esorina rava daholo mihitsy aloha io bureau permanent io raha vao misy ray fotsiny a esorina ao amin'ny assemblée zay ny règlement intérieur zay raha vao ray fotsiny ny membre ny bureau permanent ho esorina de tsy maintsy a mipasy élection daholo hatrany amin'ny président na commission izay zany tsy azoko monivondry zareo tokony ataondry zareo de ny lehibe ny parti politique ny mampiantso an'io a député io izay vao miditra am'izay etapy zay raha tsy mitandrina tsara zareo namanarina anaonao foana andika lalàna ny ACC zany tsy tokony anaiky an'izay io ao anatin'ny règlement intérieur ny assemblée nationale io faharoa dia eo anivon'ny gouvernement anivon'ny membre ny gouvernement betsaka ny scandale mission ary scandale lavoleta scandale lavoleta de mitombo zao a efa maheno feo indray any raha ny voalazany TV plus tamin'ny afako maly satria sena mba nijery te vaovao TV plus
zany lala zany ministra lalatiana zany ndray koa de hoe metra-pialana ndray koa ngasy tia kilalaon-jaza normal be izy raha ohatra ka voatery le conscience manao an'io conscience professionnelle an'io rehefa tsy mandeha le asa atao de normal be raha ohatra ka tonga am'izay ndigana zay ianareo membre ny gouvernement zany a misy ny chef de gouvernement tokony andin-tena ianareo fa misy zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena mitoy tena isan-kerinandro nge namana riny misy ianareo izao ndray one isan-kerinandro misy ianareo zao ndray one mandeha ny zavatra loza voajanahary ary zavatra tsy ary nisy nandritry ny 80 taona araka ny voalazan'zareo mipotra daholo ny zavatra tsy ary nisy anatin'ny 80 taona président anao antsoavo aminao a président de la république a jerevo ny olonao fa soa anenenana tady dio monsieur le président voafidim-bahoaka anao fa tokony eritreritra misy zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena monsieur le premier ministre jerevo membre ny gouvernementa fa misy zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena jerevo reo ekipa anao reo aza manana sentiment ianao ok intérêt de la nation ny tokony jerena fa tsy sanatry ny vavaladiny lela intérêt individuel manana ny asiny sy manana ny asiny ty tanindrazantsika ity mba jere voakaika ity firenena ity fa any aminareo no ijeren'ny vahoaka reto ho antsika solombavam-bahoaka oka isika mba ijery akaiko hoe neny firenena nyjerena aloha fa tsy sosanatry misy resaka adiady politika anakorontanana an'ity firenena isika ty zay ny anatra ataoko amintsika rehetra fa tena tokony ho tonga saina isika fa misy zavatra tsy mety matozo zavatra rehetrarehetra zao a miseo eto amin'ny tany sy ny firenena so de efa voalohany mihitsy nefa tsapa le tsy fetezana ka zay nge hoan'ny anaovako tsy niomana tena tsy niomana za zao androany misy am'te mantsy hoe tsy gaga mihitsy zay raha mipotro zao zavatra zao satria efa hatrany voalohany za zao androany a alohan'ny andehanako taty dia nandalo tany amin'ny anteny mera-pirenena na izareo samby IRD ary député IRD mivorery tsy solide zany zareo tsy solidarité za zareo maninona raha tambatra ray ny fivorian'ny député IRD eo konkonina ry tena hita hoe misy zavatra tsy milaminao tena misy zavatra tsy milamina eto amin'ny tany sy firenena metraka any vahoaka miatraika na ny vahoaka ary ny zavatra atahorana amin'izy ty tonga amin'ny tenin'ny député fidèle mangamasaka zany mihintsana ho azy ty firenena mihintsana ho azy ty makany mangamasaka zanyfahitanareo azy tena tsy mety hoe izy miezana i namanarina fa mampalahelo angeny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny insécurité manao ny ataony zao a ny insécurité any amin'ny distrikako resaka kidnapping alatromby resaka fandravana zavatra daholo satria mahantra le vahoaka mahantra le vahoaka azo mifakapanazy areo a anao asasandalo sy ny zavatra tsy metimety rehetrarehetra eo amara-paranantsika azy député Rabekijana tsy azontsika lalovana ny vaovaony amin'ny district misy anao zany efa natsidika teo ihany ny resaka tsy fandripahalemana fa akoatr'izay ihany keo inona ny zavatra miseho any resaka fambolena satria moany a
vocation agricole ary sopotry Madagasikara amin'ny resaka fambolem-bary. Amin'izao fotoana zao dia efa presque 75% na 5.7 ny asa fambolena vita. Fa reo ambon'ireo de noho ny tsy fahavitan'ireo de noho ny tsy fahavitan'ny fotodrafitrasa na ny barrage izay miteraka tsy fahavitan'le asa. Ka dia mbola mitodika ihany amin'ny Ministeran'ny Agriculture indrindra ho an'ny fitondram-panjakana. Rehefa ho vita ty taopambolena ty, zany hoe tokony efa manomboka mois d'avril zany ianareo au Ministeran'ny Agriculture tokony tonga de hijery anamboatra andreo fotodrafitrasany zay tsy vitanareo na de nyteny ary zay isan'andro hoe amboary zao, amboary ny Anony, amboary ny Sahamaloto, amboary ny Ria Paskely, amboary ny barazy rehetra tsisy vita, na ny ray ary tsisy vita, na ny ray tsisy vita. De ahoana fotsiny ny ray zany? Dia fitondran'Andriamanitra fotsiny satria le vahoaka mba miasa fa sanatria misy tondradrano mafy de mafy de reo asa fa vita daholo reo de lasa de para zéro de lasa tena eo no mahatonga le hoe ny vita simba, ny tsy vita. Ny resaka vidina zezika mbola miteny ihany raha misy mba fanampiana tokony ataonareo fitondram-panjakana amboara vidina zezika io fa ny coût de production zany na ny tamberimbidin'ireo ny totaliny vidin'ireo asa ireo de mety ahafaty antoka andreo tantsaha rehetra satria ny fitondram-panjakana ampidina le vidim-bary ny tena tanjony nefa ny vidina fitaovana fitaovam-pambolena miakatra ka io moa teny kombenombeno hoe raha tiana androso ty firenena ity ny 900 ny vahoaka de tantsaha tokony jerena ny tantsaha fa tsy ny fotodrafitrasa zavatra hafa no atao fa any am'le resaka fambolena mihitsy tokony jeren'ny fitondram-panjakana mba ampandroson'le firenena. Ny vokabary moa zany efa vita ny asa tanimbary eo amin'ny 10,700 zany hoe raha ny tokony ho zany calendrier cultural tokony fin février zany farany volana février tokony vita daholo ny asa rehetrarehetra ka dia todika fitondram-panjakana mbola misy ny fijerenandreo zezika izay ampiakatra andreo vokabary reo tokony ampinareo ireo tantsara amin'ny resaka zezika. Eny ary ambava moa nampo mieritreritra ka araky ny filazantsika isan'andro mamarana ny fanadihadiny sy ny famakafakany sy ny fitondrana vaovao tamintsika ny député Rapekitsana Slofer zay voafity tany amin'ny distrikany Amparafaravola. Terinao farany ara entina hamidinana azy sy ny afatra ihany koa. Teniko farany dia mamerina fisaorana ho anareo rehetra eto amin'ity miara-manonja ity fa dia mitodika amin'ny fitondram-panjakana ny tenako mamerina ihany fa misy zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra ho anareo ao amin'ny présidence ho anareo membre ny gouvernement ho atsika solombavam-bahoaka tokony ho jerentsika ny lisam-pifidianana dia mitodika manokana amin'ny membre ny CENI ianareo no ijery akaiky any amin'ny fokotany ny resaka lisam-pifidianana mba tsy hananana tsiny amin'ireo vahoaka ireo sy mba tsy ho isian'ny scandale électoral indray de oka hotsakony eritreritra reo anareo satria Andriamanitra nametraka anareo amin'ny toeranareo io
okare mba tsy voarabirabiny resaka pression ianareo fa ny conscience professionnel anareo tokony atsapa hoe tsy mety ty zavatra ataoko satria aim-pirenena io zavatra ho tantaninareo sy ianareo membre-ny ACC ireo mitodika vahoaka malagasy rehetra mahireza isika vahoaka fa misy faran-draha jiaby saotra tombokolay makasitraka tompoko vavy iny dia isaorantsika ihany koa ny député Rabekijana Solombavamboaka voafidy tao amin'ny distrika ny Aparafara vola ny tondran'izay fanazavana maro samihafa izay ny manaraka dia hiakatreto ny Solombavamboaka Mamy Rabenirina izay voafita amin'ny alalany tiko Madagasikara izy tao amin'ny distrika ny Ambohidratrimo questeur fahatelo ihany koa izy eo anivon'ny Tenimera Pirenena izany mbola manao makomanao izy ary namana faniry raha zafy manatany moa no hiaraka aminy ao anatin'ny famakavakana maro samihafa izany fa mialohan'ny hidira namana faniry sy ny député Mamy Rabenirina dia resaka kely sika minitra vitsy de vitsy any momba nyity hoe fionan'ny Afrika sy Europa ity maromarona kokoa dia ny fionana eo amin'ny vondrona Europiana sy ny vondrona Afrikana tsy hafa miala amin'izany Madagasikara satria Madagasikara ao anatin'ny vondrona Afrikana manomboka an'io izy io any Bruxelles any Belzika ary itoya raha pitso fa 7 ny volana febroary inona ny tena tsara ho fantatra momba zany ary manahoana ny fihetsiky ny eo anivon'ny vondrona Europiana amin'izao fotoana izao manahoana ny aty Afrika satria akoatran'ny hoe filazana hoe fivoriana dia misy ao ny fomba izay hoentina zany mifandresy lahatra ao anatin'ilay izy fa tsy hoe mandeha fotsiny amin'izao ka mba azahoantsika zany dia azavaintsika hatrany amin'ny hoe fiatombohany izy tia tsy hoe fiatombohany hoe ahoana moa zany fa raisitsika zany teo amin'ny fivoriana farany izay natao dia ho hitantsika ao ilay izy ity zany dia andiany fahenina aloha andiany fahenina eo amin'ny fionany vondrona Afrikana sy vondrona Europeana 5 taona tateoriana ny fionana farany izay nitoditsaina tany Abidjan tany Côte d'Ivoire zany hoe tamin'ny taona 724 izay vo nisy ndray ilay fionana izany eo amin'ny Afrika sy Europa dia hoe inona no resahana dia petraka amin'izay mihitsy ny fanontaniana dia mazava loatra zany fa dia hoe fiarahamonibonantoka vaovao eo amin'ny Europa sy Afrika nouveau partenariat Europa-Afrika izay no filazan'ny zareo azy raha ny zava-misy aloha zany dia tara ity fivoriana iarahan'ny Europa sy Afrika ity satria tokony ho isaky ny 3 taona izy io no atao zany hoe tara 2 taona tsy tonga ho azy io fa akoatran'izay zany dia hoe tamin'ny volana marsa 2024 dia efa nisy ny fampahafantaran'ny vondrona Europeana ny tetim-panoriny io resaka stratégie momba ny Afrika sainga nikatso zany izy io noho ny Covid niaraka tamin'ny confinement na ny fihibohana zay zany nanazava an'le hoe fahatarana le izy satria lasa 2022 zany vao tokony ivory kanefa tokony ho 2020 fa na inona fitrangan-javatra nateo aza ny Covid dia milaza mazava tsara ny eo anivo amin'ny vondrona Europeana fa ny akamarony ny mpitondra ty Afrika dia tsy ampy loatra ny finiavana sy ny tena hoe fahavononana tena hoe mivoaka avao anaty inona ndika zay le fitiavatany razana io zay ny fanamariana izay hitany zareo eo anivon'ny vondrona Europeana tsy ampy le fahavononana mivoaka avao anaty zany ho an'ireo mpitatana mpitondra fanjakana aty Afrika ary hitany koa hoe manao zavatra tsy atongavana any amin'ny tena fahatoniana manao zavatra tsy tena any amin'ny hoe fampandrosoana na hoe tena hoe makany amin'ny fivoarana dia izany zany no
ahitandry zareo ny fomba fitantanana atia Afrika dia izy moa mampiasa voambolana maro isan-karazany fa raha atao hoe adikatsika amin'ny teny tsotra dia izay ny fanamariany eo anivon'ny vondrona Europeana dia ny fahitany any velany ihany koa io tsy mivondrona Europeana ihany fa ny mpamatsy vola amin'ny ankapobeny ny aty Afrika zany dia manao politika ny miandro fotsiny manao tatreraka hoy isika kanefa ilay fiaraha-miasa raha hoe mivondrona Europeana nresahana dia raha nytenentsika teo le izy hoe nouveau partenariat Europe Afrika ny dikan'izany partenariat zany dia hoe tsy hoe ny anankiray manome dia ny anankiray mandray tsy zany ny dikan'ny partenariat fa fiaraha-miombonantoka ny dikan'izany zany hoe sady metsika tia no metsika ny ato zay ny dikany hoe partenariat zany fa ny aty Afrika dia manao politika ny tatreraka zany hoe miandro fotsiny attentiste izay no filaza azy dia manjary mandeha ila zany ilay toetra raha dia eo ihany koa no hoe manao zavatra tsy tena mahasoa an'ilay vahoaka dia eo ihany koa ny lafiny politika hoe manentsika fotsiny ny mpanohatra dia eo ihany koa hoe tsy mampiseho modely tsara zany fanamariana daholo zany Afrika nresahana amin'io dia tonga eto Madagasikara sika Madagasikara ao anatin'ny Afrika inona fa tsy zany rehetrarehetra zany no miseho eto amintsika amin'ny zao fotoana izao etsy an-daniny zany raha ny hoe ny efa action nataony vondrona Europeana hatramin'izay raha tsy resaka n'ireny hoe Fed reny sika andihan'izao dia efa manao zay ho afa mihitsy zany vondrona Europeana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Afrika efa amina hoe milliard d'euro fa etsy an-daniny zany lay ampitondra aty Afrika amin'izao fotoana zao amin'ny ankapobeny io tsy hoe izy rehetra kosa aloha fa amin'ny ankapobeny dia tsy mety resy lahatra fa dia miandry foana lasa mahazovana aty Afrika ilay politikan'ny manao tatreraka izany ny fomba filazandry zareo azy moa raha vaditsika amin'ny teny frantsay dia hoe le côté africain n'est pas convaincu de cette réalité zay ny filazany azy tsy mety resy lahatra satria partenariat ny resaka dia ny aty Afrika miandry fotsiny manao antso avo apio zay raha i Madagasikara ny ireo olona dia tsy tokony hoe iandry anao tatreraka ohatran'izay fa inona tsy misy eto fa noho ny tsy fahaiza-mitantana no mahatonga ny fahavoazana eto amintsika siklôny zany efa pisedy mandritra efa isa-taona zany fa tsy zay no anlihana fa araka ilay teny teo hoe ny tsy fisin'ilay finiavana mivoaka avy any anaty ny fitiavan-tanorazana ny fanaovana zavatra tsy mifanaraka ny tena filam-bahoaka no mahatonga ny tsy fandehanan-javatra eto amintsika izay dia lasa miala ilana ozy ny fitenenana miala ilana ny Afrikanina lasa manadio tena kanefa tsy tokony ho zay ilay izy ka ianao zany raha vao hoe miditra amin'izay hoe partenariat zay na amin'ny resaka société ary io na amin'ny fiainana andavanandro rehefa hoe partenariat zany dia hoe fiaraha-miombonantoka fiarahana dikan'izany fa tsy hoe ny anankiray manome dia anankiray mitaty ny anankiray manome dia ny anankiray miandry fotsiny zay zany le fipetrahan'le raharaha ka raha ohatra zany isika malagasy hoe tonga any Bruxelles any dia anantena fotsiny hoe iandry fotsiny amin'izao dia fa tsy izy zay fa mitaky zany io finiavana sy fahavononana sy hetsika ataonao aloha dia zay ny olona izay vao miara-miasa ny atao hoe fiaraha-miasa mazava-tsara zay tsy hoe manome fotsiny imatsy le hoe don iny zany hafa mihitsy le hoe resaka hoe don fanomezana fotsiny iny hoe tena hoe fiantrana fa raha vao amin'ny resaka hoe partenariat zany dia misy zavatra takina aminao zany fa tsy io tsy isy zavatra hoe mandeha ho azy fotsiny amin'izao zany natao hoe professionnalisme tompoko ny fitondrana ny firenena dia mila professionnalisme fa tsy resaka amateurisme tsy miady zany raha ny situation Madagasikara amin'izao fotoana zao dia professionnalisme no ilaina amin'ny fomba fitantanana ny firenena matoa zany tsy mandeha ny ato zay fiainam-bahoaka tsy araka ny tokony izy
dia tsy professionalisme na hoe resaka matianina ny fomba hitatanana n'lay firenena. Isika nefa miara-miasa amin'ny any ivelany zay mampiatra an'lay hoe matianina eo amin'ny fanaovan-draharaha. Io tsy vita amin'ny politika na tsaingotsaingoka io hoe eto ana de tsaingohana kely ndray eto de tsaingohana kely ndray ny momba ny tatsa de tsy etana tsaingohana kely ndray ny momba ny resaka fotodrafitrasa de tsaingotsaingohana eo de lasa tiptop ohatran'ny fanaovan-dalana. Tiptop tsy tiptop tsy voavy ny orana de efa miongotra sady lasa misy lavaka sady ilay lala zay le politika ny tiptop zay. Ka manoloana ny zay zavatra zay zany dia mila atao hitan'ny olona ny ezaka ataon'ny aty Afrika. Tamin'ny fitondrana ny président Marc Ravalomanana natao ny azakazaka be ny avy any velany nanampy dia tsotra le izy satria tsapany avy any velany fa tena hoe tena nietsika aloha any teto Madagasikara ary lay filoham-pirenena mihitsy tamin'izany ny président Marc Ravalomanana no nanome modely amin'ny lafo maro mihitsy eo dia manampy ny olona zay le tena takina izany. Fa etsy andaniny moa zany ihany koa i Afrika amin'izao fotoana izao dia ifandrombahana fantatry ny firenena hafa tsy ao anatin'ny vondrona Europeanina ny fahalemena na ny faiblesse ho an'ny Afrika tsapany ohatra hoe tsapan'ny Russie, ohatra hoe tsapan'ny Chine, izay le faiblesse zay hoe reto afrikana reto ane ohatra ny manao politika ny tatreraka miandry fotsiny dia tsy misy an'ilay tena hoe finiavana izany fa tena ohatrany hoe miandry fatatsika ny dikan'izany miandry zany dia io ny Rosianina fefa miditra io sinoa fefa manao manitatra ny ambainday satria de moa dia ataony an'izao tsy pazany an'izao sisa ohatra ny amin'ny Mali zany zao fa miditra ny Rosianina dia manahirana be zany ilay toetra raha izany. Dia misy moa teny anankiray entintsika manakatona an'izay resaka zay satria efa eto akaiky eto faniry Razafy Manantany misy teny anankiray somary teknika le izy fa teny efa tena tranainy be scepticisme zay le filaza scepticisme inona ny dikan'izany tena any amin'ny resaka filozofia zany amin'ny méthode grecque antique tena zay zany no mahazo vahana aty Afrika amin'izao fotoana izao zany hoe tsy mety afaka hoe mandroso araka ny tokony izy sisa fa de eo de mianina fotsiny eo ka dia ho hitatsika eo ny fandehany fa ny olona tsy manampinampy fotsiny amin'izao fa ianao no mila mihetsika aloha dia mandeha ny fanoanana isan-karazany andao ary faniry. Rehefa miresaka vondrona Europeana manko tsika rina de ireo niara-niasa tamin'ny Madagasikara hatramin'izay moa zany de efa fantatsika satria itsika io de anisany bien élève ny bon élève azafady indrindra bon élève ny mpianatra mahafatrapo mpianatra mahay andreo bailleur traditionnel atsika zany hatramin'izay zay mahatonga atsika bon élève zany ka ny vondrona Europeana io tena marina mihitsy ny teneny rena teo satria anisany efa nandany vola be tsy tokony tsy hoforoana amin'ny Madagasikara ary nahitana izy ireo endrika fampandrosoana taty amin'ny taona nanomboka taty amin'ny taona 2000 zany endrika fampandrosoana azo Madagasikara tamin'ny vondrona Europeana zany ary nahazoantsika an'ireo famatsim-bola maro be zany de anisany satria efa niteneniko teto ty adevitry anisan'ireo niara-niasa anisan'ireo masovo zay niasa teto Madagasikara tena nanampy a Madagasikara teo anivon'ny nanampy any Madagasikara moa tamin'ny alala vonina Europeana ny fisin'ireo masovo zay niasa teto amintsika ohatra de nalaza tamin'izany ry Père Protard zany Père Protard io de anisany tena nidina tanteraka mihitsy nijery an'ireo fotodrafitrasa ny vatsiny vonina Europeana zany sambava antala zany nanodidina taty amin'ny laram-pirenena faharoa laram-pirenena fahafito maro be tamin'izany fotoana andro zany ary nijery ihany koa ireo fampandrosoana zay niarahana tamin'ny vondrona Europeana zay nisy fifandraisany tamin'ny banque européenne momba ny famatsim-bolana banque européenne d'investissement zany reny rehetrarehetra
tsisy mandehandeha ho azy zany fa misy fiarahametana zany. Tateoriana koa rina de nisy ry hoe tezapo sy disy zany a de anisany efa masovondrony Europiana teto Madagasikara ry Benedito Sanchez efa niara niasa ta Madagasikara ihany koa zany ary nijery lay fomba zany fametrahana zay hoe niendriky ny fiara-miasa mazava tsara zay sy le hoe ahoana ny famatsimbola teo am'ireo Madagasikara ta Madagasikara sy ireo asa zany zay naparitaka teny amin'ny sehatra samy hafa rehetra teny marobe fa niraisitsika ohatra fotsiny zany ka io fivoriana any Bruxelles zay hoe firenena 20 mandray anjara any androany mitora-pitso zay de tena ifatoansainy rehetra mihitsy satria eo zany le toy le hoe mbola hanananjara ve Madagasikara ao anatin'izay mety endriky ny famatsimbola zay. Eo aloha zany dia hanomana an'le 12e fedy io réunion préalable io fa ny azo antoka ihany koa de zao hijery an'ireo projet rehetrarehetra zay vatsiny volana Europiana amin'ny firenena Afrikana satria asany atsasany no andray anjara zany am'ireo firenena 20 reo zany hoe ny vondrona Europiana dia ireo firenena Afrikana satria ny firenena Afrikana moa amin'ny akabeany no mitaky filana amin'ny vondrona Europiana zany de hitantsika eo moa zay endriky ny fivoriana izay ny amin'iny fa efa mandroso ny fotoana isika raha teo de efa nanoman-javatra zay everitsika fa hodiniana satria miresaka raharam-pirenena isika ary ty raharam-pirenena ity tsy mety tapitra mihitsy satria isan'andro de misy zavatra ho resahana foana amin'ny lafin-javatra maro raha tsy miresaka lay tsy fahaiza mitatana sy tsy fahaiza mitondra ny fitondram-panjakana tsika amin'ny alalan'ireo zavatra zay ataony dia miresaka indray tsika ohatra amin'ilay fampanantenana tsy tonga volana ataon'ny filoham-pirenena na miresaka amin'ilay hoe teny mahitsy ataon'ireo olona zay manoloana ny filoham-pirenena eny ampitsidiana taony eny zany vokatry ny zava-misy zany na ndray io resaka scandale na ndray io resaka dossier mivoaka etsero na io resaka fanapahan-kevitra raisin'ny fitondrana marobe ny zavatra miseho amin'ny endriny isan'andro ary miseho amin'ny endriny samy hafa le izy amin'ilay fomba fitantanana sy fomba fitondrana ary le fomba fiainan'le fitondram-panjakana mihitsiny de manery atsika an'io hevitra zany ary anao fanadiadiana satria raharam-pirenena avokoa reny rehetrarehetra ireny ka miaraka amintsika eraky ny efa nambara tery ampiandohana dia nisy olom-bamoaka ny Madagasikara voafidy teny amin'ny district Anambohidratrimo dia Andriamatoa Mahamira Bendrina sady questeur fahatelo feonivon'ny antenimera pirenena zay efa fantatsika moa zany rehefa laka misy ohatran'izao dia teo ihany koa ny député Rabekijana Solofohery zay niaraka tamintsika teo efa eto akaiketso ny député Mahamira Bendrina iaraka anadiady lafin-javatra maro isika eto dia miaraba ny député Mahamira Bendrina tafaradalina indray amin'ity maraina ny alakamisy fa 17 volana febroary ity. Miaraba faniry miaraba rina miaraba antsika rehetra ato amin'ny MBS radio sy ny radio Mada zay mapita mivantana ny fandarana miara-manonjy amin'ity andro ity ampifaliana indray no iarahany eto androany alakamisy miaraba ihany koa ianareo mpanaraka ny fandarana tsy vaky volo na iza misy ianareo satria fatatsika fa raharam-pirenena ny resaka fatatsika ary maharesa lahatra atsika mahazava-dehibe anty fandarana ity araka lazaiko ombieny hoe miezaka zahay mitady ny vaovao tsara ho fantatra mitady ny vaovao tena marina ary mamoaka ny vaovao izay tsy avoaka ny sasany kanefa tokony ho fantatry ny mpiray-tanindrazana. Député Mahamira Bendrina raha ny calendrier zany teo anivon'ny ino moa zany vomera pirenena maleo tena momba ny fifidianana na ny senia dia tamin'ny 15 volana febroary teo no tapitra zany ny fijerena zany ireo anara ireo mpifidy eo anivon'ny nisy mpifidianana iny avy eo mbola miakatra ho amarinina eny anivon'ny ambaratonga ireo rafitry ny seni ary averina indray ho jerena indray ho amarinina amin'ny 27 volana febroary ho avy izao eny anivon'ny fokotany samihafa ho an'ireo vahoaka zay mandray anjara ao anatin'izany fifidianana izany ny fanamarinana samihafa zay
ho ampidirintsika ety ampiandohan'ny adevitra de hoe marobe ireo olo-pirenena zay menimenina am'izay fisoratana anarana ho an'ny lisitry mifidy anevon'ny fokotany izay satria dia eo aloha zany hoe efa lasa fa tsy nahandry any lay 15 volana febroary lay lisy mpifidianana teny anevon'ny fokotany fa efa lasa mialoha fa io ihany koa ny filazana fa misy olona zay efa maty mbola ao anatiny zany lisy mpifidianana zay de nisy olona mihitsy moa zany tondra ohatra tamintsika ny hoe tamin'ny taona 2014 dia maty ny reninay 2014 nefa ozy izy de mbola voasoratra tao anatiny zany lisy mpifidianana zany ary ny fotoana zay nanaovana fanamariana tamin'ity talohan'ny 15 volana febroary tao de mbola tao anaty lisy mpifidianana zany renim-pianakaviana efa maty izany fa misy ihany koa ny vaovao samy hafa azontsika zay imenomenona ny anevon'ny fokotany hoe itony olona itony de efa maty kanefa mbola voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana tahaka zay avokoa ny zava-misy rehetra eny anivony reny fokotany reny sy ny akoatran'ny hoe fahadison'ny adresy fahadison'ny anarana na veriberenan'ny anarana na misy olona efa mifindra toerana teo anivona fokotany kanefa mbola voasoratra ao anatin'izany lisy mpifidianana izany maromaro ireo fanamarinana samihafa zay manahirana ao anatin'ity lisy mpifidianana ity isika nefa de ao anatin'ilay vanim-potoana anaovana fanavozana tanteraka fa tsy inona moa zany famerenana fidiovana lay lisy mpifidianana zany na ny révision zany ny lista électorale zany tsy izay zava-misy fa raha ny tokony izy de efa fanavozana tanteraka na refonte totale an'izany liste électorale zany no tokony atao amin'ity taona 2020 sy 2020 ity mialohan'ny hidiran'ny adevitra mahakasika an'izay lisy mpifidianana zay satria betsaka ny adevitra voaraintsika député membre Bendrina de ndao arahana aloha ty fanadiadiana nataony mpanao gazety ny MBS ity mahakasika indrindra ny tontolo lisy mpifidianana sy ny fifidianana ka ny hevitry ny seni tamin'ny alalan'ny filohalevitry ny seni Ando Andriamalazaray no henotsika de ao aorianan'izay tsika iroso amin'ny fanadiadiana. Omaly noho ny farana ny fanamarinana ny anarana ao anaty lisy mpifidianana teny anivon'ny fokotany. Manomboka androany, miroso amin'ny fanamarinana lisitry ny mpifidy ny voaravy eny anivon'ny fokotany sy ny distrika ny Seni. Ny 20 ny volana febroary izao kosa no hivoaka ny lisitra vonjimaiky izay averiny indray eny anivon'ny fokotany. Hatramin'ny androany, anisan'ny mbola miteraka resabe ny fisina doublon. De toy izao ny navalin'ny filohalevitry ny Seni. Ny zoro voalohany izao andray ohatra angamba tsy atezitra azy raha izy no raisiko. Ohatra ny namana Soava Andriamartafika de misoratra eto Larby, amin'ny fokotany eto Larby. Avy eo izy tsy fata any Diego any Antsiranana. Ny mombamomba azy ray manontolo, de mombamomba resaka eto zany renseignement rehetrarehetra. Ny mombamomba azy ray manontolo mitovy. Ny adresy fotsiny no miova. Doublon zay manaiky tsika. Fa zoro anankiray hafa ndray mbola izy ihany raisiko ohatra. Ny laharan'ny karapanondrony mitovy amin'ny laharan'ny karapanondroko. Mbola doublon koa ve zany? Mbola doublon ihany koa zany zany. Fa rehefa nanambara ny filohan'ny Seni, reo tena tiako mariana tsara. Ty indray zoro anankiray fahatelo zay tsy de mijerevan'ny olona loatra. Rehefa nanambara ny filohan'ny Seni hoe tsy nahita doublon izahay, de tany amin'le zoro tsy hitan'ny olona no nitenenina. Raha tsy ahivona ny volana febroary 2020 nanao ampamoaka mikasika fisina doublon filohalevitry ny Seni Thierry Rakotonarivo de nilaza fa nisy tokoa ny laharana karapanondrony verimberina izay nahatratra hatramin'ny 2,7 sy 20 sy enina lasirahety sy iray tapitrisy. Ka doublon avokoa izany. Nisy izany ny doublon na zoro inona hitondrana azy de doublon ny anaran'izany. Tsy mitombina mihitsy araka izany ny filazan'ny filohan'ny Seni fa tsy nisy ny doublon. Tsara ny mampafantatra fa mpifidy ray amin'ny 10 no voakasika ity osika ity. Anisan'ny takina antoko politika eto Madagasikara ihany koa amin'izao ny anaovana fanamarinana tanteraka ny lisy mpifidianana na ny refonte totale. Ity farany izay tokony atao isaky ny 10 taona araka ny lalàna 9/140, 20 sy 10/4 mifeny fifidianana sy ny fitsapakevy-bahoaka. Vonona ny anatanteraka izany ny Seni saingy misy hoy izy ny sakana. Raha manao refonte tsika misy ihany ny vola olaniana amin'izany
fa tsy mitovy amin'ny volaolaniana amin'ny ralina. Zay koa anisany anankiray mahasamihafa azy. Zay zao anankiray a dia efa mety mahatonga antsika mila mandinika tsara aloha. Anankiray zay. Raha izao aliorantsika izao a anisan'ny ady varotra ombeny apetraka fa tsy maintsy mipetraka tsara koa nefa na izany na tsy izany ary ankoatra ny fifanajany rafi-panjakana misy dia tsy maintsy mipetraka ihany koa ohatra ny hoe ahoana moa zany raha manao refonte tsika ny préparatif rehetrarehetra manao ahoana so sanatria ho ahilika any amin'ny batsireny iray raha misy batsireny amin'ny heritaona ny tsy fahombiazana. Tsara ny mampahafantatra miisa 3 ny lisy mpifidianana averina ny anivon'ny fokontany, ny lisitry ny mpifidy amin'ny ankapobeny, ny lisitry ny manana kara-panondro mitovy ary ny lisitra mirakitra ny mpifidina esorina toy ny odi-mandry, ny findramonina ary voaheloka. Iny ny azo lazaina hoe teboka iainga any fanadihadiana député Mamy Rabendrina satria raha miresaka fanjakantsika na firenena republikana dia anisany fototra lehibe izay iorenana zany fanjakana na firenena republikana zany ny atao hoe fifidianana. Ka raha miresaka fifidianana antsika dia maromaro ireo ambaratonga ndalana, ambaratonga andrafitra sy ireo ambaratonga nezaka hatongavana amin'ny alalan'ny fifidianana. Ka iray ao anatin'ireny ny fototra lehibe hanaovana sy hanatanterahana ny fifidianana amin'ny alalan'ny lisym-pifidianana zany. Ity lisym-pifidianana ity raha nambarany lalàna dia isaky ny 10 taona ny atao le hoe fanavaozana tanteraka ary isaky ny isa-taona ny atao le révision annuelle zany na ny famerenana ny lisym-pifidianana isa-taona zany. Tsy mitovy na ny fomba fiasa ao anatin'izany, zany hoe ny fahafahana manokatra sy manakatona ny lisym-pifidianana sy ny fahafahana manavao tanteraka isak'izay 10 taona izay araky ny filana ao anatin'izany lisym-pifidianana izany. Dia mazava ho azy rehefa mandeha ohatran'izao satria texte no miresaka azy na io RAL révision annuelle ny liste électorale na io refonte totale ny liste électorale dia misy hatrany reo pitsopitsony izay takiny lalàna amin'ny alalan'ny taratasy, amin'ny alalan'ny décret mba ahafahana manokatra izany na refonte io na ny révision annuelle zany. Iny amin'ny lafiny ray. Fa raha mihaino ny zavatra nambara amin'ny filoha lefitry ny senety député Mamy Rabendrina dia tahaka milaza avy hatrany ny amin'ny hoe misy tokoa le asa miandry an'le seni amin'ny alalan'le doublant izay nitondrany zoro roa moa le izy. Zoro dia angle raha ohatra ka zay ny antokana azy amintsika, zoro voalohany, zoro faharoa nambarany teo, fa le zoro fahatelo ny resahany to tahaka ny nanitsy izy an'ilay filohan'ny seni izay nilaza fa rehefa nanao passation tamin'ny seni teo aloha dia tsy nahita amin'izany anarana miverimberina na izany doublant izany. Dia eo ny nakaka ny rehetra hoe zoro fahatelo tamin'ny endriny ahoana ary no hitany teo anivon'ny seni raha toa ka omaly ny filoha lefitry ny seni Andro André Malazaray dia milaza fa ny zoro voalohany dia misy tokoa le anarana miverimberina, le renseignement an'ilay olona izay mety mitovitovy sy miverimberina, fa le zoro faharoa resahany teo dia ilay mety adresy fotsiny no mahasamihafa ao anatin'izay anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana zay. Fa ny anarana zany rehetrarehetra izany dia doublant na anarana sy mombamomba na olona iray miverimberina ao anaty lisym-pifidianana zany rehetrarehetra izany. Izany anefa no ilaina le refonte totale le lisym-pifidianana satria ny fahafahana manao refonte dia ahazona manala ireo doublant izay misa 2,5 sy 4,2 alina sy ray hety sy ray tapitrisa na 1,162,512 ny ao anatin'izany lisym-pifidianana zany. Tsy isika ny namorona an'io, tsy ny MBS ny namorona an'io, tsy ny Tiako Madagasikara ny namorona an'io, tsy ny RMDM ny namorona an'io, tsy ny Vondrona Panorama ny namorona an'io, fa ny filoha lefitry ny senity olo Thierry Rakotonarivo no tantara amin'izay hoe 2,5 sy 2,2 alina sy ray hety sy ray tapitrisa no anarana miverimberina na mombamomba na olom-pirenena iray miverimberina ao anatin'io lisym-pifidianana io. Dikan'izay ny refonte totale dia ahafahana manadio andreo anarana miverimberina ireo satria lasa misy mpifidy zany matoto amin'ireo endrin'ireo. Nambarany sénateur Olivier Rakotovazaha tamin'ny fotoanandro dia hoe manjary misy kanety lagilasy mitsonika amatapitrisany
afaka maneho ny safidiny ary misy fangalaram-bato amin'ny fomba ofisialy ao anatiny io lisy-pifidianana io raha ohatra ka tsy voadio tanteraka zany no ilaina an'lay refonte fa ilaina an'lay refonte koa de zao fampidirana an'ireo mpifidy vaovao ho ao anaty lisy-pifidianana ary fahatelo ny ilaina an'lay refonte dia fampidirana an'ireo tsy voasoratra anarana ao anatin'zany lisy-pifidianana zany ary faefatra lehibe de zao fa nyesorana an'ireo efa tsy tokony ao anaty lisy-pifidianana kanefa mbola ao an-trany de reo voatondry fa maty nanodimandry izany rehetrarehetra izany ka raha mieno zany tsika an'le fanazavana nentin'le filohalevitry ny seni dia manaiky amin'ny lafiny ray fa hoe misy tokoa le doublan ary ilainy zany ary tokony atao lay refonte total fa eto de olana de zao bahany any avy etrany eo am'le resaka arabola ny seni le fiatrehanany lizy ary faharoa de hoe tsy tokony any amin'ny fotoana zay isiany orana na sala am'izao fa ao anatin'ny maintsoatra no tokony anaovana zany satria raha ny fanio-kevitra aloha eno mbola toy any fanio-kevitra iny de anisan'ny fanirian'ny seni ny ao anatin'izay hoe maintsoatra zay no anaovana an'izay refonte total na fanavozana tanteraka ny lisy-pifidianana zay zany rehetrarehetra zany no impanany adevitra am'izao maraina zao mba ho fantatry ny rehetra ny amin'ny hoe tsy voasambany aloha Madagasikara hiatrika an'izany refonte total zany satria tamin'ny taona 2014 no natrehantsika izany farany ary faharoa depute Mamirabe-Ndrina de fantatsika tsara fa lany mandat tamin'ny octobre 2021 tamin'ny heritaona ity seni teoloha ty dikan'izay rehefa hisy ny fifidianana andreo mpikambina vaovao eo anivony seni vaovao le am'izao fotoana zao de efa fantatry ny rehetra fa asa goavana lehibe miandry an'lay seni vaovao na le mission an'reto seni vaovao reto dia ny hanatotosa izany refonte total izany sy hanomana fifidianana 2023 ary fahatelo dia efa fantatry ty fitondram-panjakana ity nanomboka tany amin'ny taona 2014 fa amin'ny taona 2024 dia hanao refonte total ny fitondrana dikan'izay efa nisy fiomanana telo taona mialohan'ny androany zany refonte total zany ka na io ny vola na io ny fotoana dia tsy tokony ho sakana fa ny texte ahafahana mampahomby ahafahana mikarakara an'izany refonte total zany no tokony ny fatohan'ny fanjakana saingy zao volana febroary tsika am'izao fotoana izao mbola manjavozavo rovina no atao inona no iatreana azy ahoana reo ratsana rehetra ahoana reo olombelona hanatotosana zany refonte total zany dia mbola ao anatin'ny fanjavozavona zany rehetrarehetra zany depute Mamirabe-Ndrina zay indrindra fanira zafy-manantany resaka lisy-pifidianany tsika dia tsara ny mampatsiahy fa ny lalàna fehizoro 2024 ohatra aotra valo no lalàna fototra iangiany ny resaka lisy-pifidianana ao anatin'io zany no milaza ny antanatohatra sy ny dingana rehetra ny amin'ny fikarakarana ny lisy-pifidianana ny fandrindrana fifidianana amin'ny akapobeny ary ao anatin'ny exposé des motifs amin'ny mahalalana azy lalàna rehetra moa de misy an'izay exposé des motifs zay na filazalazana ny antonantony nanaovana an'le lalàna ao de efa milaza hoe natao hanatsarana hatrany ireo andian-dalàna na fehezan-dalàna izay nisy ny ainana hatramin'izay ampanarahana ny toetrandro iny lalàna fehizoro 2024 aotraotra valo iny de ao anatin'izay no ahitantsika an'ireo dingan'ireo iaty eo araka ny voalaza amin'ny 120 ohatra zay izy teo faniry 120 ohatra no misy milaza n'lay refonte total na lay fanavaozana hatrany fotony zay ngamba no andikana azy amin'ny teny malagasy tsotsotra ny registre électoral national registre ny resaka eto fa ao anatin'io registre na atao hoe registre électoral national io no misy ny listre électoral isaky ny fari-pifidianana fitambaran'ny listre électoral isaky ny fari-pifidianana no manome an'io registre faratapon'io ao anatin'io 120 zany no milaza hoe isaky ny 10 taona no anaovana ny
fanavaozana tanteraka refonte a zay nyresaka eto misy nuance daholo mantsy misy fahasamihafany kely daholo ny voambolana zay ampiasaina de eo no mahatonga le tsy fito vimpijery amin'ny famakina sy ny fampiarana an'le izy veriko fa lalàna fehizoro nyresaka eto ao anatin'io andininy faraiky amby folo ihany de efa milaza hoe raha misy trangan-javatra izay manery atsika manery ny zava-misy anao an'ilay refonte na lay fanavaozana tanteraka lisy mpifidianana akoatra n'io folo taona io de azo atao zany izy rehetra na amin'ny ampahany zay ny voalaza ny andininy faraiky amby folo fa mandiny antsika any amin'ny andininy fahatelo amby telopolo amin'io lalàna fehizoro ihany ao no milaza hoe manomboka ny voalohany volana desambra isa-taona ka mifarana fahadimy amby folo ny volana me no hanaovana ny révision taoko amin'ny teny frantsay aloha le izy le teo refonte ty révision an'io registre zay misy ny lisy mpifidianana isaky ny fari-pifidianana io ary ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga no manatanteraka an'izany inona mahasamihafa le refonte sy ny révision na le révision annuelle ny andininy fa efatra amby telopolo ndray manazava le izy hoe ny révision ny annuelle isa-taona dia natao ampidirana ny anarana vaovao na anesorana izay anarana tokony hiala nahoana ny misy ny ampidirana satria misy ireo olona vao nahazo an'ilay zo tao anatin'ny vanim-potoana faraparany nahazo an'lay zo ifidy ohatra tonga taona izy feno 20 taona tao anatin'izay vanim-potoana farany zay a mila mampiditra ny anarany ao anatin'lisy mpifidianana ary ao anatin'io vanim-potoana manomboka ny fiandohan'ny volana desambra io parabatonga fa 5 amby folo ny volana me no anatanterahana azy misy koa ireo olona ampidirinao satria nisy fotoana ohatra mety didi-pitsarana na nameloka na sala am'izany a na tonga azy ho veriny zo mahampifidy azy tamin'ny vanim-potoana teo aloha fa rehefa foana izay didi-pitsarana izay noho ny antony maro samihafa de miverina aminy lay zo maha-olo-pirenena sy mampifidy azy de ao anatin'io vanim-potoana io isa-taona no ampidirana ny anarany ao anaty lisy mpifidianana misy koa ireo fifondramonina ho isika miala amina fokotany anankiray miditra amina fokotany anankiray hafa zany hoe miala amina fari-pifidianana anankiray miditra amina fari-pifidianana ray zany hoe miala ny amina lisy mpifidianana anankiray de soratana aty amin'ny lisy mpifidianana zay ivantanany izay ny antony vitsivitsy izay ampidirana anarana mandritra n'io vanim-potoana voalohany volana desambra ka hatramin'ny fa 5 amby folo volana me io fa ny antony analana anarana de misy vitsivitsy ihany koa efa voalaza teo a amafisana ireo olona lodomandry ireo olona verzo nandritra le vanim-potoana farany ihany koa noho ny didi-pitsarana mifanohitra am'le lazaiko teo zany ireo olona mifindra-monina mifanohitra am'le teneniko teo ihany koa raha hoe miala amin'iny lisy mpifidianana iny izy amin'io vanim-potoana io no anasorana azy ao anatin'io lisy mpifidianana io satria miala am'ilay fokotany izy na hita hoe nisy fahadisoana tany aloha de amin'io vanim-potoana io no ahafahana manala an'ilay anarana ao anatiny eo ny zava-misy faniry dia misy manafangaro angamba ireo zavatra ireo na misy tsy mahazo tsara ny andininy fa 5 amby telopolo tohizako kely ihany a no milaza an'ilay hoe ny fangatahana fanoratana anarana na fanesorana zay tokony ho esorona voalaza an'ilay andininy teo aloha de tsy maintsy ananana pirofo sy taratasy manamarina azy de eo no mipetraka le hoe hatramin'ny fa 5 amby folo ny volana febroary no fanatanterahana an'izay zay voalaza n'io lalàna fehizoro de isa-taona zany io zay le maharalina azy raha révision annuelle isa-taona zany a ireo asa ireo no atao voakasika ireo daholo na ny olo-pirenena na ny ratsamangaika anseny na anseny ihany fotony sisa fa ny zavatra mifangaro de zao somary mametra-panontaniana asa zava efaniry no
sy midiso hoe lasa lavitra loatra ny eritreritro fa raha ny fanetanana hita tato anatin'ny taona vitsivitsy farany de saika amin'ilay fotoana anaovana ny ralina io a ny fanetanana mivoaka eny fa na de avy any amin'ny seni aza de hoe amarino raha ao anaty lista ny anaranao kanefa fantatsika tsara fa nidika n'le révision tsy mikitika ny anarana efa ao raha tsy voakasika ireo anton'ireo hoe tokony esorona na tokony alana de mampametra-panontaniana mampametraka an'le barangy hoe nahoana atrahany amin'ny tompona andraikitra faratapony amin'ny resam-pifidianana no manetana hoe amarino so tsy ao anaty fifidianana ao anaty lisitra ny anaranao tsy tokony ve hoe faniry hoe ataovy ny fanoratany anaranao raha mifindramony ianao na voafeno 20 taona sy ny sisa jereo ny anaran'zeo fianakaviantsika sy havana efa nodomandrika tokony hiala ao sao sendra misy mampiasa amin'ny osoka sy ny sisa zay fanetanana tokony atao fa ny zava-misy am'izao de lasa ilay révision annuelle ilay fanamarina fikarakarana ahoana hoe zany révision tsy hitako zay te fiteny malagasy aingana mahalaza azy fa atao isa-taona fampidirana sy fanesorana an'le anarana lasa midika hoe jereo ny anareo tsirairay avy so tsy ao anatiny tsy efa midika ve zany faniry fa misy zavatra ny aina tao anatina aia sy fiaiaina foana ny tontolon'ny fifidianana sy ny lisym-pifidianana tao anatin'ny taona vitsivitsy farany izay nanovany zay fandikana ny voalaza ao anatin'ny lalàna fehizoro zay de tonga ny am'le resaka nalefa teo tsika ny am'lay refonte total zay voalaza ny andininy faraikimbyfolo teo akoatra n'io isa-taona io zany ilay refonte total na fanavaozana hatrany fotony any misy an'le recensement any no tokony mailo ny olo-pirenena tsirairay avy hoe nahoanany tsy nandalovan'ny ny mpanao recensement na mipaka anarana nahoanany tokantranonay no tsy nandalovany ny paka anarana ho ampidirina anaty lisym-pifidianana nahoana ny fokotany aty aminay ny tsy miroso amin'ny fanaovana ny recensement vaovao any amin'ilay refonte na liste électorale izay voalazan'io lalàna io fa isaky ny 10 taona no atao ary tsy maintsy atao satria lalàna io de gagitsika raha naheno an'lay fanehoan-kevitry ny filolefitry ny senité hoe misy sakana tsy ahafahana manao azy ilay lalàna tsy niteny mihitsy hoe azo tsy atao le izy rehefa misy ny sakana ary mahagaga ao anatin'le izy a sakana ara-tetibola raha mifahazoko azy teo sakana ara-tetibola lalàna rehetra de natao ho tanterahana anjarany ny androm-panjakana voakasika anjarany sampandrara voakasika no manatanteraka azy sy manomana ny fanatanterahana azy ny tokony ho tadiditsika de zao tsy vaovao koronseny hatreto na de miantsoantso ny fanavaozana azy foana aritsika fa fanoizana ny raharany andraikitra ny seni teo aloha no ataony ny seni am'izao fotoana zao ny dikan'zay ny fanomanana n'io révision io refonte zay tokony atao amin'ity taona 2024 ty satria samy mahalalitsika fa ny refonte farany tamin'ny taona 2024 ny fanomanana an'io zany de tokony efa nomany lay androm-panjakana lay vaomiera mahaleo tena tao anatin'izay 10 taona zay faravakely tany amin'ny taona 2024 de efa nahafantatra hoe amin'ny taona 2024 ndray no mila manao anao dika zay tsy fialatsiny tsy antony tsy sakana mihitsy resaka tetibola no lazain'ny tompony andraikitry ny seni teo fa tokony efa tafiditra tao anatin'ny tetibola 2024 io zavatra io ary mino zahay fa ao io raha tena mahay manao ny asany ny tompony andraikitra isan-karazany ary reto ekipa vaovao anatin'ny seni reto ange nandray ara-potoana volana maromaro talohan'ny taona 2024 ny fandraisana ny andraikitra eo amin'ny fanatanterahana ny asa ao anatin'izany vaomera mahaleo tena misahana fifidianana zany de eo mampametra-panontaniana faniry raha atao an'izany daholo ny lalàna rehetrarehetra inona ny tranga eto amin'ity fireneny ity hoe sakana ara-tetibola ve ny tsy anatanterahana lalàna anankiray de mametra-panontaniana tsika hoe sakana karazana sakana inavy zany no tsy nanajanony ty fitondram-panjakany ty ireo
lalàna zay misy eto amin'ny firenena inona avy zany tany sao eto inona avy zany ny sakana azo ekena ahafahana manitsakitsaka lalàna satria ny tsy fanatanterahana n'io tompoko de fa nitsakitsahana ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena indray de manapirofotsika tompona ndraikitra teo anivon'io vaomiera mahaleo teny io noho ny teny fa tsy afaka anao an'io izy tsy afaka anao an'io seny noho ny fisin'izay sakana ara-teti-bolo zany tsy probleman'ny fiarahamonina zany tsy olan'ny mpifidy zany tsy olan'ny firenena amin'ny akapobeny zany fa mifantatry ny olona de zao 2 tokony ataony refonty tokony atao ny fanavozana ifotony lisy mpifidianana ary ataovy io fa rehefa tsy zay de fa nitsakitsahana indray mandeha lalàna misy eto amin'ny firenena tsy hoe tapitra ny mandahany teo aloha de tsy ampiarina intsony ny lalàna misy fa samy manana ny fomba fandikan'ny lalàna ny tompona ndraikitra mandray vaovao tsia aminay iny raha tsy manao an'io ny vaomiera maritra vaomiera mahaleo tena misahana fifidianana de azo lazaina hoe finiavana tsy ampiatra ny lalàna misy eto zany ataovy zay ahitanareo ny tetibola sahazana io zay averika amba tokony efa nomanina tamin'ny fanaovana tetibola ho an'ny taona 2024 tsy fialatsiny zany ary sosanatry ny vava atao fandaninandro sy fanodikodina ny resaka ho tapitra eto ny taona 2024 de ilazinareo hoe tsy vita ny refontin'ny lisy mpifidianana na fanavozana lisy mpifidianana de ilazinareo hoe tsy azo atao ny fifidianana azafady alao fatapoko fatapirenena ny zava-misy alao pitserina de ny mielo mety ho vokatry ny fanambarana omaly iny mba afahantsika rehetra mahalala hoe aiza zany ny fototra zavatra mety hitranga eto amin'ny firenena ity aoriana kely ao ary zay ny nahatonga atsika faniry indrindra isika ty amin'ny fanoherana fa tsy mipanohitra ihany no manao antyfangatahany ity fa ny mpanohitra aloha ny avy aty amin'ny fanoherana no laza meloha hoe tonga ny fotoana mbola tany amin'ny volana jolay 2024 tsika de efa niantsoantso an'izany tonga ny fotoana alohan'ny anavaozana andreo mpikambanao amin'ny iseny tonga ny fotoana tokony iarahana mijery zay fa mpanarahana ny toetrandro izay fanavaozana tokony hoentina eo amin'ireo andian-dalàna na fehezan-dalàna na lalàna fotsiny zao hitantanana sy fehezana ny raharam-pifidianana satria tonga ny fotoana idirana amin'ny cycle électoral manaraka amin'ny vanim-potoana mpifidianana manaraka ndra izay resahantsika teto foana hoe manamarika ny fidirana ny vanim-potoam-pifidianana manaraka ny fahataperan'ny fotoam-piasan'ny mpikambana teo anivon'ny seny tamin'ny farany volana oktobra lasa teo iny zany hoe efa tamin'izany tsika de efa nahatsinjo fa ho hafaafy ty zavatra ty ary tamin'izany tsika be de be ny zavatra resahantsika teto faniry ny antony ilazantsika hoe tokony avaozony io mba isy ny fifandanjana eo amin'ny zonony tsirairay na io zon'ny mpifidy na io zon'ny kandida na io ny zon'ny mpanaramaso sy ny sisa sy ny sisa tafiditra daholo zany rehetrarehetra zany mba tsy isin'ny tsy iverenan'ny olana teo aloha tsony ho avy moa fotoana tena idirantsika lalina indray mandeha indray ny amin'ny hoe iresaka doublon sy tsy doublon io fa tsy fantatro hoe zoro inona ny tian'ilay tompona ndraikitra teo anivon'ny tenitenena teo fa le zoro fahatelo lazainy fotsiny hoe zoro anankiray fa tsy nolazainy hoe inona le zoro kanefa rehefa navaoka ilay pirofo atsary teo de tafiditra amin'ilay zorony teneniny ilay fisinylay laharakara-panondro mitovy sisisisisa hitatsika teo na ny anarana aza na hitatsika teo hoe tazako teo hoe razana jatovo bonorinina angamba izy zay de eo ambany hoe razana jatovo bonorinina de eo ambany hoe razana njatovo bonorinina ahoana mihitsy moa tsy ahatonga saina atsika misy zavatra tsy mety eo de jerena le kara-panondro misy hitovizana daholo reny rehetrarehetra zany ihany nahatonga atsika hoe aleo amafisina ny fierovana nyty raharam-pifidianany ity mba ho tena mangarahara mba handeha araka ny tokony ho izy ary mba tena lalàna manaraka ny toetrandro sy afahantsika miala am'izany olana zany no entina hiatrika ny cycle électoral manaraka na vanim-potoana mpifidianana manaraka de mbola amafisitsika zany amafisitsika ilay antsona ataon'ny filoha marika raha valomanana izay filohan'ny
rodobe ny mpanohatra ho amin'ny demokrasia eto Madagasikara zay hany vovonana iadiny lohany eo amin'ny fanoherana eto Madagasikara zay fatatsika fa miasa amin'izany andraikitry ny fanoherana zany eto Madagasikara na dia tsy navoaka koa aza ndidy fampiarana ny lalàna zay mifensatam-panohitra hatramin'izao dia hoy izay antson'ny filora valomana zay hoe mila mikaondoha sika mila miaono sika ijery ny fanavaozana ilaina fampanarahana toetrandro andreo lalàna sy andian-dalàna sy fehezan-dalàna izay mahakasika ny fifidianana rehetrarehetra mba hialana amin'ny fifampiahiahina mba hialana amin'ny hevidratsy mety pohitra ny ananinany mba hialana amin'ny fiandaniana ho azy zay ateraka ny lalàna misy amin'izao fotoana zao fa indrindra mba hiatrehana ny zava-misy hananana fifidianana tena ao anaty mangarahara ary ekeny rehetra ny valany rehefa avy eo marina fa ny ekena ny valiny tamin'ny fotoana sasany fa ny ekena rehefa ny ekena izy mipoitra ihany ny marina fa mba tsy isiny zany tsony naveriko teto fa zany mahatonga ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao tsy maro toerana satria mbola ozongozon'ny olana nateraky ny fifidianana tamin'ny farany teo dia amafisitsika zay ary mampiomana ireo rehetra voakasika fa ho avy ny fanangonakevitra ho avy ny fifampietsoana ho avy ny fifanasana afahantsika manomana an'izay fikaonan-doha zay tsy ho ela voakasika zany ny atoko politika rehetra voakasika zany ny fikambanana sy ny fiarahamonim-pirenena rehetra indrindra ireo misehatra eo amin'ny resam-pifidianana voakasika zany ireo mpanara-maso fifidianana rehetra voakasika zany ny vondron'olom-pirenena sy ny vondron'olon-tsotra rehetra fa indrindra voakasika zany ireteo andray anjara ifaninana amin'io fifidianana ho avy io na avy amin'ny antoko inona izy na avy amin'ny fikambanana inona izy na tsy miankina aizy izy na avy amin'ny mpanohitra izy na mpanohana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao izy mila ifanarahana ny fanavaozana ny fehezan-dalàna etontsika miatrika n'io fifidianana io fa izahay dia mahita isika dia mahita ary maro no mahita fa manomevahana vondron'olona vitsy ny zava-misy amin'izao fotoana zao averiko fa nampanohana fitondrana na tsy samy tafiditra amin'ity raharaham-pifidianana ity ary samy tokony hiadiny zony amin'ity resaka fifidianana ho avy ity ka zay faniry ny tsetsatsesa tsy aritra efa nresana tety zay fa miditra tamin'ny atsipria antsika androany amin'ny filazana hoe mahagaga dia mahagaga ireny fanambarana avy any amin'ny seni ireny no milaza fa tsy afaka hanatanteraka an'io seni aminay tsy afaka ny teny an'izany ny seni voalaza ny lalàna io ary misy didy fampiarana io dia tokony hampiarana ny seni manko zany raha le fanazavana omaly ihany koa dia tiatsika zany manamarika tamin'ny filazany ny filoha lefitra ny sininy amin'ny hoe efa voninao ny budget hanaovana an'izany refond total amin'izany zay tsy mitovy amin'ny budget ny rala fatatsika tsara mihitsy ny fisiny zany ary marina sy ara-dalàna zany satria misy olo-pirenena maro ahetsika hanatanteraka izany refond total izany na dia amin'le endry ny fanisambahoaka recensement nambarany député membre Bendrina teo fotsiny aza dia misy asa atao lehibe zany eny anivon'ny fokotany na ho an'ny fiampiakarana sy fampidinana sy famerenana fanoratana amin'ny alalan'ny sezi an'ireo anarana sy ireo olona esorina ao anatin'izany lisy mpifidianana teo aloha zany ary dia fantatra fa misy lelavola tanterana sy mitombo mahakasika an'izany na ho an'ny fanatotana fotsiny ihany aza lay rejisitra vaovao mba hamerenana an'ireo hanarana zay tokony ho tazomina sy hanesorana an'ireo anarana zay tokony ho esorina ao anatin'izany lisy mpifidianana teo aloha zany dia fantatra tsara fa misy lelavoly zany na ho amin'ny alalan'ny déplacement an'ireo commissaire électoral sy ireo mpikambana eo anivon'ny senia aty amin'ny faritra distrika commune azy dia fantatra fa misy lelavolany amin'izany
dikan'izany tsy lela vola vaovao amboarina io tsy hoe zavatra nanaitra tamin'ity taony tio ka hoe isan'izany refon'ny total na fanavozana tanteraka ho atao zany kaihona amin'ity taona 2024 ity fa tany amin'ny taona 2024 dia efa fantatry ny rehetra fa any amin'ny taona 2024 dia hanao refon'ny total indray ny firenena malagasy amin'ny alalan'ilay vomeram-pirenena misahana fifidianana zany. Ny soroko le mahaleo tena satria nambarany filomarika Ravalomanina hoe tsy mbola mitombona sy tafatoetra ao anatin'izay mahaleo teny zay io seni io. Ka raha ohatra zany ny teny seni amin'izao fotoana izao le hoe mbola misy ny sakana amin'ny lelavolo dia otsika hoe ninina atao ve le sakana mba tsy hahafahana miroso any anatin'izay refon'ny total zay. Dia dikan'izay misy andraikitra ilay exécutif ao anatin'izany rehetrarehetra zany satria ny anjaran'ny seni dia manolotra an'izay mety budget ilaina amin'izany sy ny endriky ny calendrier anatotsanan'izany refon'ny total izany dia mamoaka an'izay budget mifandrifan'izay ny eo anivon'ny gouvernementa izany. Ka nanteny ary le ministry ny an-tany hoe efa vonina anao an'le refon'ny total fa andraso aloha fa mbola lamina amin'ny président fokotany mbola lamina ny eny mitsehatra samihafa dia osika hoe adevitra diso zany. Adevitra diso zany satria mitaky volana maro na anatanterahana zany refon'ny total izany. Mitaky fotoana ny dikan'izany raha te hanana zavatra madio sy marina isika ao anatin'io ary zay crédibilité an'le exécutif zay ilay fisian'ilay hoe tandem mahafahafa tsy fisian'ilay séparation de pouvoir izay no mahatonga ny rehetra mametraka amin'izao fotoana izao. Ary mahatonga ny rehetra hiteny amin'le hoe crédibilité an'le seni mihitsiny na dia efa tsy ara-dalàna azy sy amin'ny fomba hoe tsy mety ny ametrahana an'le seni amin'ny alalan'le endriny sy amin'ny alalan'ireo mpikambana zay ao anatiny zany seni zany efa nitoeriny rehetrarehetra zany ary mbola toerin'ny fanoherana zany amin'izao fotoana izao fa mbola hoy ny mpanohatra hoe aza manaonao foana fa tsy tokony ralina no iasana saina mafy fa tokony hiditra anatin'le refon'ny total zany. Dia raha ohatra ka tsy manao an'izay ny seni tsy rototra amin'izany fitondram-panjakana ka taona 13 no hiatrena fifidianana dikan'izay 2024 no tokony efa metrapetrahana an'ireo rafitra sy ireo fomba rehetra ahafahana miatrika fifidianana dia osika hoe te hitazona an'le doublan 1,100,000 isa ve le fitondram-panjakana ao anatin'io lisym-pifidianana zay vakiroka nentina nangalaram-bato tamin'ny taona 2024 io. Karaha zay le izy dia manamafy ny teny député membre be indrindra zao fihetsika ataon'ny fitondram-panjakana rehetra izao zay manitsaka lalàna satria procédure rehetrarehetra atongavana any refon'ny total dia maizina tanteraka amin'izao fotoana izao. Ary raha zay koa le izy zay minitsy manatanteraka an'le ralina ilay refonte ary mini mangeja an'ilay seni tsy hamoaka an'izay teti-bola mety ilaina ohatra an'le seni koa mitady inona moa ny esan'ny seni koa saina amin'izay hoe ao anatin'ny fotoana tsy isian'ny orana tsy isiany zao sy sisy misy foana fomba ahafahana manao an'izany fanisana ny vahoaka zany ahafahana manao fanavozana tanteraka zany na inona vanim-potoana hanaovana izany ao anatin'ny taona ray. Fa tsy excuse zany hoe mba fanirianay dia aty amin'ny vanim-potoana mba milamindamina sy otsotra an'izao satria fantatsika tsara fa fohy ny fotoana raha ohatra ka miena ao anatin'izay hoe reto vanim-potoana reto any no iasana eo anivon'izany seni zany dia iena indray zany le fotoana iasana dia rehefa iena le fotoana iasana dia misy pression be da be ateraka zany fotoana iasana zay lasa mividy zany. Ka ny fanairana ataontsika zany mazava tsara mihitsiny dia zao ho an'ny acteur politika rehetrarehetra na io antoko politika na io vondrona antoko politika na io mivondrona ao anatin'ny mpanohatra fa na io anko ho an'ireo mieritreritra fa ao anatin'ny fitondram-panjakana na io ho an'ireo tsy miakina na iza izy dia tokony hetsika miaraka amin'ny olo-pirenena ny amina hoe tsy tokony hisy famerezan-jo amin'ny alalan'izay lalàna zay efa navoaka isaky ny 10 taona izay hanatanterahana an'le refon'ny total kanefa raha le fihetsika ho isika dia efa tonga any anatin'izay ohatrany mahalailaina ohatrany marisarisa hiatrika izany ny eo anivon'ny fitondram-panjakana ny eo anivon'ny seni. Ny révision zany na ny ralina dia tsy ahafahana mihitsy mibata fifidianana amin'ny 2023 tsy ahafahana ihany koa eritreritra fa tena ho crédible ny élection ho avy eo zay efa élection
zay nisy remise en cause osika tamin'ny alala ny filoha lefitry ny seniny amin'ny hoe fisina doublan ary ny olona rehetra zay mandeha makeny anivony fokotany manao fanamariana ny tylisy-pifidianana ity de samy miteny avokoa fa mbola mahita anaran'olona maty ao anatin'izany lisy-pifidianana zany 5 taona teorina mbola mahita anaran'olona efa niala tao amin'le tanàna mbola ao aminay lisy-pifidianana mbola misy anarana miverimberina ary efa tetotsika ny ampiakatra teto amin'ny plateau miara-manonja zay victime an'izany lisy-pifidianana miverimberina zany na ny anara miverimberina atao anaty lisy-pifidianana hoe rehefa nandeha za mpivarotra mba teo ao anatin'ny secteur formel araky ny antsony nataony teo anivoketra de tsy aboribory tamin'ny fahadimy de lasa nanoratra ny anarako fa rehefa nanoratra ny anarako a nitondra karapanondro de hoy ny tao anatin'ny nivoketra boribory tamin'ny fahadimy manao hoe efa misy manana io karapanondronao io laharana io dikan'izay tratra tao anatin'le doublan lay olom-pirenena anankiray de fantatra hoe aiza ny toerana misy azy fa rehefa nandehanina ny toerana misy azy afo zany olona zany zay anie le tiana ho diovina ao anatin'lay refonte total le zay le tiana ho alamina zany satria ireny rehetrarehetra ireny rehefa avy eo no mitarika an'le fanisambahoaka marina makeny anivon'ny braopokotany ary azo esana any anatin'le carnet pokotany vaovao zany raha ohatra ka zany no esana le digitalisation fa rehefa tena diniatsika moa le izy ahoana moa ny eritreretantsika hoe carnet pokotany digital nefa soratanana no atao misy fandraisany dolo zany rehetrarehetra zany ary eo ny tokony hampamailony rehetra ihany keo hoe inona mampiazakazaka amin'ny fitondram-panjakana anao an'ity hoe digitalisation carnet pokotany ity saola ka io ndray mitetika hiatrehana fifidianana rehefa andeha le amiana ohatra ny tany taona 10 raika amby 10 rehefa nanatanteraka fifidianana fitsapakevy-baoka tamin'ity lampandriona karapokotany ity tamin'ny 10 de namoaka fanambarana ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra vanim-potoana anatanterana fifidianana teo anivon'ny fitondram-panjakana sy ny senita tamin'izany fotoana andrany hoe raha ohatra ka tsisy karapanondro raha tsy maninona mitondra carnet pokotany mifidy anareo satria ambany be koa tamin'izay fotoandray ny taux de participation ka sao lahy miazakazaka mamoaka vola any amin'ny carnet pokotany digitalisation le fitondram-panjakana fa tsy miazakazaka mamoaka vola atao anatin'le refonte total misy dikany daholo zany rehetrarehetra zany ny anongotsongona maty osika ny tahotra ny andevombelona ary fity tsy mifahamarafara ady ny farany ka leo mailo matotra de am'izao mba tsy isin'le famitahana fandrofany telony mahazo ny vaoaka malagasy ny firenena zay latsaka ankaterena am'izao fotoana andro zao ary zay le nahatonga n'le diaspora ny ivelany depute Mambrabendrina amin'ny anaran'ireo malagasy zay mizaka ny zom-pirenena vahiny zay manana ihany koa ny fijerevana amin'ny solomaso mazava ny zava-misy aty Madagasikara ny toriny amin'ny hoe ahoana ny nampiasaina ny lela vola zay nomeny ny vonina Europeana sy men'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena Madagasikara ireo ny amin'ny nampiasaina amin'ny fifidianana tamin'ny 2024 iny satria fifidianana feno osoka no niatrehana fifidianana de nitory teo anivon'ny Olaf na lay rantsana zay mandinika ny fifidianana amin'ny alalan'ireo osoka samihafa ny teo anivon'ny diaspora nandefa taratasy amin'ny Bruxelles ny teo anivon'ny diaspora malagasy ary nanolotra taratasy tany amin'ny Macron sy ireo teo anivon'ny volana Europeana samihafa ny teo anivon'ny diaspora ny ivelany any mba hanokatra fanadiadiana hanentsika an'le senité aloha mikasika an'le fomba nampiasaina an'le lela vola rehetra ny atrehana zany fifidianana zany satria fifidianana feno osoka tamin'ny alalan'ireo profo samihafa no nisy teto Madagasikara mbola tsy mikatona zany ny fifidianana 2024 ity nefitsika 2024 mbola tsy hita mazava no atrehana an'le fifidianana 2024 ka izany rehetrarehetra zany no soroantsika deny zao mba isiany lalana mazava ahafahana tonga any amin'ny tanjona de hoe mba hoekeny rehetra madio azo antoka ny fifidianana eto amin'ny tany Republika Madagasikara raha toka tsy izay le izy de manokatra adevitra vaovao araka ny temin'ny député Mambrabendrina teo hoe mivoniny sika naizanaiza toerana rehetra misy atsika hiatrika ny concertation nationale ary tsy maintsy makafanapahakevitra lehibe tsika fa tsy azo avelantsika ao an'izao ty firenena ity mivoy an'izany tsika ary miresaka amin'izany tsika ary mila miomana amin'izany ny olo-pirenena sy ny fikambanana sy ny antoko politika rehetra satria any lalatokany ahafahana misoroka amin'le pire na krizy hitranga eto Madagasikara na amin'ny endriny ahoana na amin'ny endriny ahoana député Mambrabendrina zay mihitsy le izy satria fatatsika lanjan'zany hoe fifidianana
amin'ny tany demokratika ary iainantsika amin'izao fotoana izao ny vokatra zany hoe fifidianana tsy ahoana re zany tsy nangarahara fifidianana tsy nilamina ary tena nahita karazany tsika faniry na zatra atsika hatramin'izay de ny krizy post électoral na ny krizy aoriny ny fifidianana fa ny tsy eritreretintsika de am'izao fandehan'ny toedrara zao mbola vao manomboka lay cycle électoral na lay vanim-potoam-pifidianana manaraka de efa misy tsy fitovika-hevitra maro, efa misy ady hevitra maro, efa misy olana maro mipoitra zany hoe efa misy krizy ny dika zany. Zany hoe tsy ho adinontsika efa anaty krizy pré-électoral tsika raha tsy mitandrina. Zany ady hevitra rehetrarehetra zany, zany tsy fitovim-pijery zany, zany zava misy izay somary anaovana tery-vaimanta izany tereko masaka de efa endrika krizy anankiray de andeha ho ataoko hoe zay le krizy pré-électoral efa misy dieny mbola azo ialana de anjaratsika anjarany tompona andraikitra anjaran'izay voakasika rehetra anjarantsika olo-pirenena no manao zay tsy hahatongavany krizy électoral rehefa avy eo sy ny krizy post électoral sanatria mivava zay tsy ho zaka amin'ny firenentsika intsony mihitsy ary zay no mahatonga anay milaza n'lay manao an'lay antso teo ny aminy hoe ndao atambatra ny atao ny angoko-hevitra rehetra andao erahana mijery ny ray mandeha ireo fehezan-dalàna rehetrarehetra reo andao jerena zay tokony ampanarahana ny toetrandro azany zavatra rehetrarehetra zany filaitsika zany mba hanana an'izay mpitondra manaraka eo mba hanana an'izay fitondram-panjakana manaraka eo fahamarina toerana eo amin'ny fanatanterahany asa fa tsy ohatran'ny amin'izao fotoana laha ny andro telo taona teoriana laha ny andro mamono afo sy manazava ny efa mazava fotsiny ihany no atao raharaha eto ka dia izay no azo resahana amin'iny fanira zafimanantany mbola idirantsika lalindalina moa iny ary mbola ho avy ny antso fa averina fotsiny hoe manentana antsika rehetrarehetra voakasika daholo rehetra ao anatin'ity ho avy ny antso ho avy ny fanasana fa dia samy miomana ary amadika aloha hevitra hafa isika maraparanana ny fiaonana amty marain'ity depute Mahamira Bendrina satria miazakazaka koa ny zava-misy eo anivon'ny fitantanana amin'ny firenena mbola mpanatanteraka ihany resahantsika rehefa avy nolalovantsika kely teo ny resaka mpanatanteraka de andehanantsika ilay satria tao anatin'ny 2 herinandro izay dia nisy vaovao zay nanana ny toerany nanahirina ihany teto amin'ny firenena de ny am'ireo fisina tranga samihafa ao anatin'izany mpanatanteraka zany rehefa miresaka mpanatanteraka atsika de roa avetrany zany na enivon'ny présidence na enivon'ny primature ary raha miresaka primature tsika de miresaka gouvernemanta izany satria dia ny prime ministre lehibe any gouvernemanta mazava ho azy misy ministra mandrafitra ny gouvernemanta zay tarihan'izany prime ministre izany ka ny zava-misy am'izao fotoana izao dia misy anarana ministra vitsivitsy maromaro saika isan-kerinandro voatontonona amina karazana totataratasy lehibe teto amin'ny firenena ary misy mpiambana ao anatin'ny gouvernemanta ihany koa zay voatontonona tamina hetsika na trangan-javatra izay mety nataony tamin'ny alala ny fomba fitondrantena na tamin'ny alala ny fihetsika zay mifandraisany na tamin'olona manokana ka nisina hetrika kolikoly zany rehetrarehetra zany de iny mivoaka tamin'ny alala ny ainao manjery samihafa ary ny efa rany dia nitarika tamina fametram-pialana ministra teo anevon'ny gouvernemanta tamin'ny herin'ny zoma lasa teo zany fa mbola tsy zay ihany nefa fa mbola misy adevitra na ministra vitsivitsy voaresaka ao anatin'izany gouvernemanta zany isika raha ny resaka n'ity raharaha ty tamin'ity herinandro ty depute Mahamira Bendrina de isika hoe ny mahazatra atsika rehefa misy raharaha tahaka izao ka hoe misokatra amin'ny fanadiadiana de malalaka tsika amin'ny fahaleovatena mpitsarana tsy mijabaka am'izany isika satria rehefa miresaka fitsarana de mazava ho azy misy ny secret d'enquête misy anko ny karazana instruction samihafa sy nireo fombafomba sy pitsopitso ny araky ny lalàna hizora ny fanadiadiana ka noho izany mba tsy hitsabahana ary mba hametrahana amin'ilay fahaleovatena mpitsarana dia tsy miditra am'izany isika kanefa kosa raha ohatra ka misy antotantaratasy efa miparitaka eny anivon'ny sehatra samihafa de miresaka kely izany ihany isika amin'ny fomba montina amin'ny fomba ara-dalàna tokony resahana azy mba tsy
atonga an'izay hoe anery na hikitika an'izay fahaleovantena mpitsaran'izay fa amin'ny endriny no matetika resantsika satria rehefa miresaka raharaha-pitsarana na trangan-javatra amin'ny akabeany moa zany depute membre bendrina de na amin'ny endriny na amin'ny votoatiny ka raha amin'ny endriny de fa nyresantsika telo izy hoe manahirana le fihetsika le fitondram-panjakana ary zay mampanahirana ny fihetsika le fitondram-panjakana izay a no mahatonga ny rehetrarehetra ho sahirana mihitsy ny amin'ny hoe mbola azo antoka azo inona azo heverina ary azo irariana ve le gouvernement tatarian'ny prime ministre am'izao fotoana izao fa ahitondra baolina raha ohatra ka nametraka ny hoe gouvernement d'action ity gouvernement ity fa raha zava-misy aloha am'izao fotoana izao dia gouvernement scandale ny gouvernement am'izao fotoanandro zao ka ny adihevitra resahany de hoe eo ihany lay olana eo anivon'ireo mpikambana eo ny gouvernement fa azo deniana asio saina lavidavitra ihany koa ny amin'ny hoe sao de le mpitatana ara sao de le mpitarika ara no tena olona lehibe ka tsy mahafen'ny ekipana sao de le capitaine d'équipe aza no azo lazaina fa tsy totentsony eo am'ireo mpiara milalao aminy ka lasa manahirana sao lay leader ao anatiny zany ekipa anankiray zany ary no azo lazaina ihany koa fa efa tsy mahay mitarika ary tsy manana an'le vision iombonana na mampiombona amin'le mpikambana ao anatin'izay ekipan'izay ka mahatonga an'le fisaratsarana mahatonga an'le hoe samy manao zay tiany atao le mpikambana ao anatin'ny gouvernement de io midona amin'ny poto io betsaka ny adevitra raha miresaka nyity gouvernement tsitsika ary raha raisina isaky ny anaran'ireo mpikatrika eo anatin'ny gouvernement ireo ka vahabahana isaky ny momba azy de tsy ho tanteraka eto angamba fotoana antsika fa hatramin'ny alina mbola iresaka eto foana tsika ny amin'ny hoe ity zao ny olona tam'izao zao ny tranga tam'izao izao ny nataony tamin'ny ohatran'izao ary inona ny zavatra sy ny résultat vitany ao anatin'izao gouvernement izao ka raha am'izay endrin'izay de betsaka ny fanontaniana mipetraka betsaka ny adevitra mandeha eny anivon'ny fiarahamonina eny fa etsika depute membre bendrina de samy miteny manao hoe tena mahavita ny asany tena mahatateraka ny andraiky tena mahavita am'izay tena hoe adidina apetraky ny vahoaka am'izay ve le gouvernement am'izao fotoana zao sao manao asana entreprise fotsiny sao manao asana épicerie fotsiny sa manao asana association fotsiny manetsina mandrindra ary mety mivarotra am'ireo zavatra kely zay entina ilain'ny vahoaka fa tsy mahavita n'le asa amin'ny akabeany andrasan'ny vahoaka azy depute membre bendrina ny olana fanira zafy manantany de tsy ity ekipa aperinasa ity ihany no nitrangany ty ataontsika hoe trangan-javatra na scandale zay moa no fombolana ilazana azy keo tatoato fa saika atao anatin'izay taona vitsivitsy farany napisy an'ity fitondram-panjakany ity zay manapirofo zany raha ny fomba fijerinay ary manamafy ilay lazaina teo hoe tena any am'lay fitarihana le ekipa mihitsy ny misy olana mba tsy tenenako hoe olana atrany amin'ny fisafidianana ndray zay ho mpikambana ao anatin'ilay ekipa mba tsy tenenako hoe gouvernement satria tsy mpikambana amin'ny gouvernement ihany ho voakasika ao anatin'io araka voalazanao teo androm-panjakana anankiroa no azo lazaina hoe androm-panjakana mpanatanteraka kanefa reo ny département tsirairay ao anivon'ireo de samy manana olona sy ratsy mangaika maro de maro ao anatiny ka zay ny teneniko hoe tsy mpikambana amin'ny gouvernement ihany fa atrany ampiandohana atrany amin'ny fotoana fisafidianana ary eto de mahatonga eritreritra foana ary manamafy foana ilay lazaiko hoe tao tena diso mihitsy lay filazana hoe efa niomana antaonany maro ty fitondram-panjakany ity tsy marina lay filazana hoe efa tao daholo ny olona ary nanapirofo an'izany ange lay fitadiavana atodosy sy fanaovana appel manifestation d'intérêt recrutement isan-karazany zay mbola fomba fiasa hatramin'izao fotoana zao raha ohatra ka hitondra fanazavana am'izany ndray ny tompona andraikitra de hoy afa tsy niteniteny foana zany izy niteny an'izany tamin'ny fotoanandro satria samy mahalala angetsika hoe ahoana ny fitaritana ekipa anankiray de hoy aty hoe manamafy zany faniry fa anyle ilay fahaiza manao ilay fahafahana mifantana ireo mpiara-miasa
ilay fahafahana mifantana tota taratasy sy mombamomba nireo hiara iasa any mihitsy satria fatatsika nge fa misy voatendry androany amina andraikitra anankiray tsy mpikabana amin'ny gouvernemanta ihany ao fa nandratra mangaika sasany azy androany ny fanendrena ora vitsivitsy aoriana dia efa mipoitra daholo ny zavatra rambo mofo lavazantsika azy na casserole ozy izy ny sasany zay mahakasika an'ireny olona ireny izany hoe zavatra tena marivo tototra daholo kanefa dia tsy hita ve tamin'ireny fotoana ireny fa na elana aingana mivoaka foana ary profo zao zava-misy iainantsika izao dia mbola mana profo an'ilay niteneniko tao foana hoe mitsingilaila le fitondram-panjakana nandritra ny telo taona tsy maro toerana le fitondram-panjakana nandritra n'izay telo taona nitondrana izay aty amin'ny taona fahaefatra mbola ao anatin'ny enim-bolana mbola misy démission forcée fambetra-pialana le izy kanefa misy resaka hoe nyterena marina hoe tsy malala zay marina tany andapatsantsika fa matombo voaka zany dia misy zavatra raha tokony efa hoe raisitsika amin'ny hoe lala mahitsy farany sisa mandra-pahatonga ny amin'ny arive ozy ny sasany zay tokony efa hoe tsinjo erefa ery ny arive dia efa tokony lala mahitsy farany sisa mbola voatery ahodikodina satria mbola tratran'io problème io foana aty amin'ny taona fahaefatra hitondrana ary ny tena olana ao anatin'le izy faniry dia ireny skandale na ireny trangan-javatra na izany tsy fahaizana mitarika ekipa ireny ny vahoaka malagasy no mividy lafo ny vokatra ireny ny fiarahamonina malagasy no matiantoka ny toe-karena malagasy no lasa mitrotronga any amin'ny farany ambany miiba lavitra be efa ndresantsika teto momba ny ino ty izy ny korba mahakasika an'izany taremarika isan-karazany zany izay fieritreretantsika azy nane dia ngamba tsy mijery an'izany mihitsy fotoana fanjakana amin'izao fotoana izao fa tena hoe ny androany ihany nijerena fidino ny firenena iray manontolo lafo be ireny skandale ireny endrika fitsingilailany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ireny na amin'ny ambaratonga inona na amin'ny ambaratonga inona dia tsy gagitsika raha misy treo le firenena indrindra eo amin'ny lafin'ny fivoarana dia zay le mahatonga le tsy fito fipijery zay le mahatonga le tsy fitoviana famaritana ny eo amin'ny atao hoe fandrosoana fa misy mbola samy teny hoe mandroso Madagasikara amin'izao fotoana izao nefa raha tsika mahalala ny zava-misy laha ny andro tsika nandritra zay fotoana izay fanira zavy manatany laha ny andro amin'ny vokatra ny tsy fahaizana mijery zay tokony ianao ny raharaha laha ny andro amin'ny fifampitsabahana ndraikitra koa fa ndresantsika teto koa zany fanira zavy manatany hoe ohatra ny tsy mahalala ny tena andraikiny na tsy omena anatanteraka ny tena andraiky fa mifampitsabaka avisy havanana sy amin'ny zavatra maro na ny any amin'ny faratapony na ny any amin'ny farany ambany eo amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena hany ka lasa ohatrany irakiraka fotsiny ireo tompona andraikitra ny tendrena sy nahazo mandat zay ngany mba nilazana azy avy amin'ny tompona andraikitra voalohany eo amin'ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao maraparanantsika azy amin'ny adevitra iny depute Mamy Rabelrina na nitikitika atsika ty fanio-kevitra nataon'ny ministry ny fitsarana teo aloha ty tambola ministry ny fitsarana izy zany taorina le raharaha volamena zany isariantsika amin'ty adevitra tsy hoe misy tena tompona andraikitra manao ny asany ve eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia fanio-kevitra natao ministry ny fitsarana izy ty taorina nahatrangana raharaha alam-bolamena 50 kilao latsaka ray na 740 kilao zany dia hoenotsika le fanio-keviny zay misy fanio-keviny lehibe ao ambadika zany rehetrarehetra izany dia hoentitsika mifanadidina foy alohan'ny tena maranantsika azy rahantsika mahafantatra fa firenena tsy latsaky ny telo no heverina zao fa mety misy any tambanjotra io Madagasikara mazava ho azy Comore ary ny Émirats zany hoe any Dubai ankoatran'ilay volamena tratra zany ankoatran'ilay volamena tratra dia tiakany koa milaza aminareo fa nisy 1 kilo na héroïne tratra niaraka tamin'ireo olona reo zay zany dia mbola hojerena ihany koa hoe avaiza sy makaiza izany tambajotra rehetrarehetra izany satria eo zany no mahatonga ny teny hoe criminalité transnationale organisée izany zavatra izany arak'le voalaza moa zany dia verina fa tamin'ny amin'ny alalan'ny sambo no mialan'ireo entanareo teto Madagasikara everina ho iako satria mbola anatin'ny enquête sika izao
ary tany alalan'ny sambo aingely tandeha ihany koa ny velana ampidirana nyzany tany Comore fa lay andehanany miala Comore makany Dubai zany dia iverina fa tamin'ny alalan'ny jet privé no anaovana an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Betsaka ny tambanjotra zay tsy maintsy jerena mila jerena hoe avaiza marina ireo volamena ireo taizany nangalanan'ireo raha teto Madagasikara. Inona ny tambanjotra maro isan-karazany manoloana an'izay satria raha araky ny resaka izay eno zany dia tsy ho ihany no efa nataony zareo fa efa ibetsaka izy nanao an'io ary mbola saika hamoaka eto moa dia tiako ny manamarika anareo fa mbola saika hamoaka araky ny zavatra eny fa mbola information mbola ho verifitsika zay zavatra rehetrarehetra zay mbola nisy 2 tonnes zany mbola saika ho avoakan'ireo indraindreo ka izay zavatra zay zany mbola mila hojeretsika amin'ny alalan'ny fanohizana ny enquête maro isan-karazany. Ny faneho-kevitra nataon'ny ministry ny fitsarana teo aloha zany iny fa ny zava-dehibe ao anatin'iny dia hoe ay tao anatin'ity raharam-bolamena 720 kilao ty nahafantarana fa nisy héroïne 1 kilao tratra niaraka tamin'ity akoatra ny vola vahiny fa zao ihany koa mbola nisy fikasana hamoaka volamena 2 tonnes teto Madagasikara zany. Important be zany zavatra nambara ministry ny fitsarana zany amin'ny trangan-javatra ohatran'izao. Dia avy hatransika zany dia mieritreritra hoe fa ahoana ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny dia tonga tsika dia mijery hoe nisy volamena 320 kilao intercepté ho tsika tany Seychelles, nisy volamena 720 kilao tratra tany Comore, misy karazam-batsoa lasa na tsita tamina conteneur tany Tomasina ary misy an'ity hoe mbola fikasana moka volamena 2 tonnes ty. Dia eo zany akoatra n'ilay safira 925 kilo zay niteraka amin'izao problème zao teny Ivato le tratran'ny douanier sy ny gendarmerie pirenena zany. Dia hotsika hoe tena miasa ara-dalàna ve le ministera minina amin'izao fotoana zao, tena misy asa mazava ataon'izany tompon'andraikitra voalohany tantana an'izany ministera zany ve amin'izao fotoana zao sady mandeha fahoany fotsiny ny amin'ny fampandehanan-drara araky maintérimazy eo anivon'izany ministera zany. Mametraka fanontaniana zany isika satria raha ohatra ka iny révélation nentin'le ministry ny fitsarana teo aloha iny hoe misy fikasana kay mbola moka hatrany amin'ny 2 tonnes na volamena eto Madagasikara dia zava-doza izany zavatra miantra eto Madagasikara zany anatina hoe exportation illicite amin'ny zavatra misy eto Madagasikara zany. Dia tsy afaka ny tsopitopon'andraikitra ny zava-misy akoatra ny tsy fandehana n'lay asan'ny gouvernement ara-dalàna zany lay premier ministre lehibe ny gouvernement zay mitatana sy mampandeha n'le gouvernement ary efa nambarantsika omaly fa sur proposition le premier ministre lay membre ny gouvernement amin'izao fotoana zao. Ireo Castina ve zany na hoe mitavozavoza ve le tompon'andraikitra samihafa anatin'ny gouvernement anjarany rehetra mandinika an'izay fa zao le ministera minina ihany koa rehefa tsy nekena le ministre minina 3 andro tateorina nanendrena azy ka nabe adevitra dia voaterina metra-pelana mba tsy lazany hoe niterena dia ny prime ministre ny lasa ministre minina indray. Zany hoe akoatra maha prime ministre lehibe ny gouvernement azy dia ministre minina izy. Io nefa ny zavatra mitranga eto Madagasikara karazam-bolamena mivoaka, karazana safira mivoaka, karazam-bato etsero ary amin'izao itenenantsika izao dia kafoya samihafa any anatin'ny karierany takan'izay misy any ambositra any amin'ny toerana samihafa zay tsy mety miva amin'izao fotoana izao. Dikan'izay dia hoe tsy manana tena tompon'andraikitra tena izy le ministera goavambe zay misahana ny arena-kibony tany eto Madagasikara fa tompon'andraikitra mandalo le izy angambana na mety avesatra ny toeran'ilay tompon'andraikitra mandalo dia tsy hita amin'ny antsakasy andavany lay asa ary lasa mandefa hoanfahoana ary raha zany tokoa no mitranga akoatran'izay efa lasa hoe 4 tonnes ny lasa teto Madagasikara tamina volamena ary raha mbola misy fikasana moka zany 2 tonnes zany dia osika zava-doza zany. Ahoana crédibilité an'ilay ministra zay misahana vonjomaika amin'izany andraikitra zany.
satria ohatrohatr'izao manko le sary raisitsika amin'izy deputé Mamrabenina de hoe misy trano zany ty trano anankiray ka ny tompo-trano dia manankina olona ray hiambina ny tranony sy karakara ny tranony na sécurité io na gardien io na jardinier io zay mety etsotsika azy fa hoe tompona ndraikitra ray hikarakaran'ilay tanàna zany de lasa le tompo-trano de io le tompo-trano hoe ianao rakoto no homenay ny fahafahana hitandro hiaro hikarakara ary hijery ity tanàna ty ataovy daholo zay fomba hiarovanao azy fa ianao no fantatray ianao no mena karama mipetraka eto mivady aman-janakao ianao no mena sakafo ary mety homena bisikleta na moto ianao ahafahanao mivezivezy manao ny asa ho fiarovana sy ho fitsonjovana sy vitatanana nyty tanàna ty de orakoto hoe eny misaotra betsaka mifatiko isana amenareo fa zao mba ome olona anankiray na roa mba hiara iambina amiketo akoatra mivady aman-janako ndray ataoko ary am'vavady ray ndray ataoko ary am'vavady ray de nanaiky ny tompo-trano eny ary ho mpiara-miasa am'rakoto satria ngeza le tanàna zay embesany zany fa mandritry nyzany fotoana rehetrarehetra zany mandritry nyzany fotoana rehetrarehetra zany zay nametrahany le tompo-trano andrakoto tao anatin'le tanàna dia misy entana mivoaka foana ao anatin'le trano ny entana mivoaka de tsy voafaritra na amin'iny io na inona io ary ao amin'ilay faritry le tanàna de misy tokotany voady foana ao misy mangady misy mikirakira zavatra misy manao zavatra betsaka ny zavatra tsy lavorary nandritry ny fotoana zay nembesan'le rakoto an'le tanàna zany tampoka rehefa nandalo am'izay ny tompo-trano ny constate nahita ny zava-misy tsy araky ny zavatra ny elany zay nomeny andrakoto nanaovana passation hoe reto ny tanàna reto mombamomba ny tanàna elanay omenao anao ho tantanao ka rehefa tonga de hoe ahoana fa betsaka ny entana very atao trano misokatra ny varavarana misy toerana samihafa voady nisy nikidikitika sy ny sisa amin'ny manodidina ny tanàna inona nambaranao am'ireo fa nambaran'le rakoto dre zao tsy zany tompona andraikitra am'ireo fa zao tsy za ihany tatana eto fa misy gardien roa samihafa miaraka amiketo na misy olona roa feheziko ato akoatra mivady aman-dranako de zao lasa tsy tompona andraikitra le rakoto am'izay fotoanandro zay fa lasa le mpiara-miasa aminy no an'le andrakoto ny olana eo tratran'izay le sary misy amin'ny zava-misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao raha mbola misy fizible aloha raha mbola misy aniliana am'izay mety aniliana aloha de any ny raharano mandeha akoatra n'le hoe tsy mety mandray ho tompona andraikitra nandritra ny 24 nakaty le tompona andraikitra zay lehibe ny gouvernement am'izao fotoanandro zao satria na tiana na tsy tiana de zao manana parina responsabilité amin'ny anendrena ndreo mpikambana ao anatin'ny gouvernement satria misy enquête de moralité ene alohan'ny anendrena mpikambana ao anatin'ny gouvernement ary tokony andaly eo ambany masony zany premier ministre lehibe any gouvernement zany avokoa reo mpikambana ao anatin'ny gouvernement sy ny asa taona sy ny fanapahan-kevitra raisina any ambadika any noho izany tsy afaky ny tsy ho tompona andraikitra am'izay zava-misy tsika tsy miteny hoe miraitsykombakomba izy tsy any ny adevitsika fa hoe tsy afaky ny tsy ho tompona andraikitra am'izay tsy fahombiazan'ny gouvernement lay tompona andraikitra voalohany de eo mahatonga an'le adevitra hoe fa ahoana ary marina fa afaka miaro tena satria mbola misy an'ireo tompona andraikitra napetraka fa na izany zany de ozy tsika hoe mba tokony andinika ihany satria premier ministre amin'ny filohan'ny republika nanendry azy mba tokony anendry ihany andinika ihany le filoham-pirenena mba tokony andindinika lalina ihany lay vondrona toko zay nanolotra n'izay premier ministre zany mahafapo ve ny asany sy ny asan'le gouvernementany zay ny efatrano fandimby tonga anatin'izao fahatelo taona zao fanjakany zao satria vondrona ny nameany io premier ministre io resahatsika zany mba hahafahatsika tena misavasava tsara mihitsy ny zava-misy eto amin'ny firenena mba tsy lay solution pomady no amahana n'le tena solution ngezabe hoe tokony nisy fandidina tao ty fa pomady ny ahositra anatin'ilay ra na ao anatin'ilay fery na ao anatin'ilay zavatra efa tena efa misy mandoka am'izao fotoana zao ka mitondra olana lehibe ho an'ny fiainan'ny firenena satria isika raha miteny an'izany de tsy mijery arina tavana olona fa mijery fiainan'ny firenena amin'ny akabeany alohan'ny amaraparana anazy deputé Mamrabenina itsika moa zany rehefa miresaka eto de nitanjona de ny anatsara zany raharam-pirenena akiteny hoe anatsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy fa
ny asa rehetrarehetra atao de tokony paka any anivon'ny fiainany vahoaka malagasy tsirairay avy ka ny tanjotsika ny dingana rehetra rahantsika ny asa rehetra ataotsika na iza ankolafy misy de tokony mirona makany am'izay fampandrosoana sy fampivoarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy zany zay mandiso tanteraka ny filazany sasany any ambadimbadika any am'izao fotoana zao ka hoafa ny raha zafa-manantany mbola idirantsika lalina moa fa ny fotoana mandeha fo am 12 sasany sahady zao mbola idirantsika lalina amin'ny fandarana manaraka ireny atsiprian'ireny zavatra rehetrarehetra reny fa hanangontsika hijeriny zava-misy amakafaka hitondra porofo de ho zaraitsika ampanaraka amin'ny fandarana eto ny zava-misy amin'ny akapobe ny vanim-potoana misy hoy ateo efa le lala mahitsy farany ahitana an'le arrivé no tokony efa nolona zao ho an'ny rehetrarehetra samy teo tonga amin'io arrivé io mino an'izany fa ny zavatra rehetrarehetra misy de raha ny vanim-potoana sy ny alavan'ny fotoana mandra-pahatonga any amin'io tsy ahafahana makaiza lavitra intsony indrindra ho an'ny fitondram-panjakana fa dia hiezaka tsika hijery hoe ahoana fomba hitantanantsika n'izay fotoana izay ho amin'ny aty anivon'ny fanoherany ao amin'ny aty anivon'ny famakafakana sy ny filazana ny marina ho an'ny vahoaka malagasy ko satria efa mamarapara antsika satria efa mandroso de mandroso ny fotoanantsika dia ametraka ny mandra-pitafa indray tsika ho an'ny rapitsy ho an'ny mpijery sy ny mpiainantsika manerina izao tontolo zao depute Mamy Rabendrina misaotra reo nandray anjara teto amin'ny fandarina ihany koa ho an'ny avy any Toliary na Sohely Dibera na Itonia avy any Toliary na ny depute Rabekijana ianao ihany koa de esorina satria de adiny ray mahery be zao no niaraka teto tsika nandalina nandinika ny resaka ny rahapirenena ary ny fantoka tamin'ny tontolon'ny fifidianana sy ny hoe fandraisana andraikitry ny olopirenena sy ny fikambanana sy ny antoko politika rehetra hiomana sy hidinika sy anadiady ny lafim-pifidianana teny zao ho an'ny fiainan'ny firenena ary ny resaka ihany koa tsika ny lafin'ny fitantanana firenena amin'ny akabeany de esorina ianao depute Mamy Rabendrina inona fa de ho tafaradalana eto indray tsika amin'ny herinany io sotra indrindra misaotra mpanaraka ny fandarana de arak'izany manantenany mbola iaona eto amin'ity fandarana ity tsy hoela na tsy eto amin'ity fandarana ity ara fa hoantsika any an-tanàna moa dia miaona isan'andro misy ny fandaram-potoana any amin'ny commune isan-karazany any amin'ny district misy antsika ka dia mandram-piaona tsy hoela tompoko de misaotra ny teknisiana ambadiky ny sary sy ny feo ny MBS ny Radio Mada sy ny any faritra rehetra any dia misaotra ihany koa ny Rena Arabe Mananjara ny ara-nanentana nanolotra ary nandama ny tatana ny fandarantsika ho amin'ny rapitso tozo indray tompo lasy tompoko vavy